Eny ary tombolasy tompovavy tafaraka indray isika ato anatin'ny fandarana miara-manonja izay miainga ato amin'ny MBS sy ny radio Mada ihany koa. Ny radio Mada raha anao amin'ny alalan'ny radio araka izany anaran'izany, ny MBS kosa raha anao amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ny radio ary tsy azo adinoina ny eo amin'ny resaka tabajotra serasera isan-tsokajana izay afaka mampita an'izany dia anterina ny arabo mba ampirarenso atsika mianakavy na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina ary dia ao anatin'ny ora roa mahereo isika no hiaraka ato anatin'ny fandarana ity no fandarana miara-manonja miainga eto amin'ny MBS sy ny radio Mada, fandarana farany amin'ity taona 1 sy 2 ity dia any amin'ny taona 2 sy 2 indray isika no miaona ao anatin'izany fandarana izany ary dia ho samy hotahin'Andriamanitra mba hatratran'izany taona vaovao izany. Rehefa vanim-potoana tahaka an'izao dia fanao ny manao jeritodika. Jeritodika tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao na hoe ataotao fotsiny ihany fa hoe mba fomba ahoana manao jeritodika rehefa mifarana ny taona fa raha pirenena tompoko na fiainan'ny malagasy dia tena ilaina tokoa ny manao ny jeritodika ahafahana mibanjina ny metimety kokoa sy ny tsaratsara kokoa rehefa tonga ny taona vaovao satria tsy misy maniry ny te hahantra eto. Tsy misy maniry ny jaly eto amin'ity Madagasikara ity fa mba samy mba hoe te hanana ny fiainana mendrika ny besinimaro ary izay tokoa no tokony ho izy fa tsy misy an'izany hoe isika dia efa angamba efa tena efa ratsy vitana mihitsy angamba dia efa tena voaozona mihitsy tsy hany mihitsy n'ilay izy fa isika aza tena hoe nengaran'ilay nahary mihitsy raha ny mombamomba ny Madagasikara no resahana amin'ny akapobeny izany. Idirantsika ao ny momba an'izay hoe fampatsiahivana sy jeritodika izay indrindrandrindra amin'ny resaka tena mahakasika atsika ny ao ny hoe resaka sosialy, ny toe-karena, ny fiainana amin'ny mahafiainana azy dia ho resahantsika ny momba an'izay. Dia misy teny iray ihany izao hoe inona ny ilana an'izany mamofo tamandry tsy samy hafa na tsy hoe mamofo tamandry sy ny hoe manao jeritodika satria raha orinasa izao ny raisitsika dia fomba mihitsy ary tena tsy maintsy atao ny manao ny hoe bilan nandritra ny taona anankiray, nandritra ny fotoam-piasana anankiray, nandritra ny exercice anankiray hoe nanahoana sy nanahoana, inona ny nety, inona ny tsy nety, nety tohizana sady hatsaraina, ny tsy nety kosa dia tena hoe ahitsy fa ao anatin'izay le hoe ahitsy izay mety manaiky ve ny atao hoe hiatraikany izany teny izany hoe mila ahitsy ny tsy mety tsy tenenina fotsiny fa tena fahavononana no tadiavina ao anatin'ny izany. Eto kaikaiky faniry Razafy Manantany izay mpamakafaka ihany koa izy efa diso fatatsika ary dia ao anatin'izao fanombohan'izao no hitondrany toy ny mahazatra ny arabalo ary eo ny vaovaon'ny 4 ora ndao ary faniry. Eny ary fa misaotra aloha izany lina ny amin'izay taridresaka fanomboana ny fandarantsika izay dia miaraba ireo teknisiana izay mandrindra ny sary sy ny feo izay miara-dalana amintsika amin'izao maraina izao. Misaotra ny mpijery ny mpiaino ihany-koa any amin'izay rehetra izay misy azy ireo satria dia nandritra izay fotoana izay rina izay nanatoto salitsika ny fandarana teto anivon'ny MBS niaraka amin'ny radio Mada dia tsy nisaraka amintsika ny mpijery sy ny mpiaino ary marobe ny fanamariana izay azontsika mahakasika ny fandarana izay vokarina toy izao. Marobe ihany koa ny fankasitrahana izay nomenareo natolotrareo ary ireo fankahirezana sy famporisihana zany ny amin'ny anohizana izany fandarana izany dia matoatsika rina mbola tody somatsara anatin'izao hoe 2 volana Desambra 1 sy 2 izao dia ao anatiny tsara rina ilay azo lazaina hoe tena
fitandrotsika mandrakariva n'ilay asan'ny fandarana zay ka nahafahantsika zany nahatotosa ny fandarana hatramin'ny farany zany de zay no zava-dehibe sy isaorana ho an'ireo mpiaino sy mpijery rehetra zay manaraka atsika zany am'izao fotoana izao ary dia nandritra zay fotoana izay dia tafaraka eto isika de mamarina antsika zany androany sady foana hiara-dalana amintsika kanefa moa zany iarahantsika mahafantatra iarahantsika mahita ihany koa hoe misy vanim-potoana zay anisany no ankalazaina nandritry ny fotoana maro araka ny calendrier grégoriana dia mankalaza n'izany vanim-potoana ny hoe krismasy fetin'ny noely zany tsika 5 Desambra ary ny akamaroan'ny malagasy ihany koa dia anisany mandala izany fotom-pinoana izany dia manaja izany isika zany eo ihany koa ny famaranana ny taona sy ny fiatrehana ny taona vaovao 2024 dia noraisina izay fanapahan-kevitra izay mba hahafahantsika mitondra amin'izay hoe fiatoana kely zay sady endriky ny fitoniana no fanomezana ihany koa fifanomezam-boninahitra eo amin'ny sehatra rehetra moa zany eo amin'ny fiarahamonina ihany koa dia ataontsika izany rehetrarehetra zany Rena Rabe Mananjara de efa nanomboka tamin'ny latsinainy teo tsika nanao jery todika hoe inona ny zavatra nitranga tamin'ny 1 iny de niaraka tamin'ireo namana solom-bavim-boaka de mbola mitoy ihany koa ny adevitra izay fanaovantsika amin'ity androany ity sady manao jery todika tsika no mamaraparina ihany koa ny zavatra nitranga tao anatin'ny 4 ora sy ny 7 ora zany dia ireny rehetrareny ny fampizarantsika amin'ny rahalahy zany isika no iara-dalana amaraparana azy eo raha ohatra moka misy ihany ny endrim-piovan'ny fandarana de ho hitantsika eo ihany zay rehetrarehetra izay fa raha fitinina rina ny 4 ora ary izay koa no mety efa andrasantsika rehetra amin'izao fotoana izao hoe inona ny vaovao nitranga nandritra izay 4 ora izay dia ataontsika tsotra amin'ny teny tsotra lay izy hoe mbola maloka ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao inona moa no antony mahatonga itsika hiteny an'izany Rena Rabe Mananjara de hoe mbola eo am-pikaroana amin'izao fotoana izao ireo azo lazaina hoe rahalahy sy ranabavy rendrika zany tamin'ny sambo MS Francia zay no anaran'ilay lakana zay efa notaritina an-tanety le izy efa hatramin'ny omaly dia efa tafiakatra zany zay lakana izay de tao anatin'izay no nahitana fa mbola nisy razana atao anatin'ity lakana zay notaritina ity raha totaly zany rina hatramin'ny nahazonany vaovao ny 4 ora nitrangany loza dia 7 dia ny ampy 1 izy omaly dia amin'izao fotoana izao zany 7 reo razana hita zany tao anatiny dia farendrehan'ny lakana MS Francia zay tany Antsiraka ity zay teo anelanelana Antsiraka sy Andrangaza zay efa manamorona tsy lavitra any Soanerany Vongony izay zany dia ny hita zany amin'izao fotoana izao dia velona somatsara moa zany manodidina 570 ny eo anivon'ny faritra Nalanjorofo sy ireo manam-pahefana zay manao ny asa fandaminana rehetra rina de sakodiavatra ihany indrindra na ny eo anivon'ny APMF raha zany milaza ny mety hoe firy ireo tsy hita popoka na portée disparu araka ny fomba fiteny azy ary hoe ireo velona moa zany ny fantatra sy ireo razana tafiakatra fa ny hoe mbola tsy hita popoka mbola natelon'ny ranomasina any de mbola akamatatra mihitsy amin'izao fotoana izao tena ampiandohan'ity resaka ity rina de hoe 200 mahery ireo mpandeha zay netiny zany lakana izany satria moa ny ala tao Antanambe zay commune ao Mananaravaratra izany toeran'izany de tamin'ny 2 maraina no nialan'ity lakana ity dia ny fanazavany ny APMF moa de hoe tsy nahazo alalany zany lakana zany ary indrindrandrindra raha ohatra ka mandeha amina andro tahaka izany dia manano sarotra ny fomba fandehanana zany ary mila fahazon-dalana ary mila
fepetra manokana ho an'ny lakana aloha voalohany indrindra eo amin'ny lafin'ny fifandraisana sy eo amin'ireo olona izay iondrana ao anatin'izany lakana izany dia araka ny fanambarana zany ny APMF dia hoe tsy ara-dalàna avokoa zany na fahazon-dalan'ny lakana na reo mpandeha izay atao anatin'izany mazava ho azy. Dia taty aoriana indray ataontsika hoe 420 ora nitrangany loza dia hoe manodidina ny 30 na mihoatra kely eo indray ny mpandeha tao anatin'izany. Zany hoe mbola manjavozavo zany amin'izao fotoana izao ny tena isa marina ao anatin'ity hoe rendrika na dobo tamin'ity lakana izay andresahantsika ity. Inona moa zany tiantsika resahana anatin'izany dia tiantsika resahana ao anatin'izany zany dia hoe tsy mbola fantatra zany hatreto arak'izay fomba hitenenantsika azy izay zany ny tena isa marina fa ny vaovao izay mivoaka tsy dia tena mbola ofisialy ary fa mivoaka honohono fotsiny ilay izy amin'ny hoe rehefa nijerena ilay alehibe an'ilay lakana, rehefa nijerevana ny fomba fiasan'ny vezivezeny hatramin'izay dia nahafantarina teo eo amin'ny 30 na mety ny ohatra zany. Dia raha ohatra zany raisitsika ilay hoe 9:30 no maty ary 5:70 no tafiakatra velona amin'izao fotoana izao dia mbola mety ho isika mety mbola misy any amin'ny 4:70 any zany angambany amin'izao fotoana izao mety mbola any anatin'izany hoe ranomasina izany fa mbola mandeha zany ny fikarohana riny. Nandritra izay fotoana izay dia no tazomina tao amin'ny inona moa ny tao amin'ny trampokon'olo Soanieranivongo zany ireo razanareo. Dia ireo razanareo zany dia misy ny avy any Fenerivo Atsinanana, misy ny avy any Vavatenina, misy ny avy any Soanieranivongo miparitaka amina tanàna maro, misy ny avy ao Folopointe ihany koa zany satria nandeha niasa tany Mananara izy ireo ary nieritreritra ny ody hanao farany taona zany any amin'izay toerana izay niaviny avy ireo olona ireo zany. Dia efa misy moa zany no nalain'ny fianakaviana dia misy ny efa nisy nandevana rina zany na naleviny tao an-tanàna satria efa potika dia potika ilay razana fa amin'izao tsika miteny izao teo amin'ny 10 mahery eo zany ny razana mbola ao amin'ny trampokon'olo Soanieranivongo ary zany razana izany dia eritreretiny eo anivony manam-pahefana ny toerana ny hoe ho alevana zany satria mbola tsy hita ny fianakaviana izay nakan'izy ireo ary mesimba raha teo koa zany razana izany. Zany ny zava-misy fa dia mampalahelo mahitreritra an'ilay izy fa ny rehetra moa zany any toerana any indrindrandrindra be ny tanàna ny antany fotsy izay akaiky an'ity toerana ity sy ireo manam-pahefana sy ireo filoham-pokotany ny vahoaka indrindrandrindra tena miasa mafy mihitsy manao izay tena hoe fikarohana ary ireo moa ny tena akaiky indrindra rina satria ny mpanjono na ny pêcheur zany no tena zana-drano mpilalao rano mahalala tena naturellement mihitsy sy par expérience ilay izy ny amin'ny hoe rehefa ohatrohatran'izao ny endriky ny toetrandro na ny tsindrin'ny rahona na ny lalan'ny masoandro sy ny rivotra dia ohatran'izao zany ny orientation ny lalan'ny lakana na ny lalan'ny sambo zany. Dia rehefa ohatrohatran'izao indray ny mety hoe erikelika na mety hoe orana mirotsaka arahina kotrika dia tahaka izao indray ny lalan'ny rano zany. Dia arak'izay rehetrarehetra zany ny expérience an'ireo mpanjon'ireo sy ny fokon'olona eny amin'ireny morontsiraka ireny tena miasa be mihitsy ny tena mikonty be mihitsy ahafahana zany mamatatra zany ny zava-misy amin'ireny loza an-dranomasina ireny. Be da be ny riska amin'izy itony fa soa ihany aloha zany fa eo foana le fiara-mientan'ny malagasy zany dia tena mirotsaka tsehatra ireo vahoaka ireo. Ny vaovao moa zany arak'izay ambarantsika izay dia hoe mitohy ny fampiakarana zany amin'ity lakan'ity dia misokatra amin'izay ny fanadihadiana dia manomboka amin'ny tompon'ny lakana izany izay efa nanaovana izay hoe fiantsoana samihafa izay dia mitohy makany amin'ireo na fantatra zany ny zotran'izany lakana zany sy indrindra ho an'ireo velona zany ka afaka hijoro vavolombelona amin'ity raharaha ity.
ao anatin'izany rehetrarehetra izany moa fantatsika fa dia nisy lay angidiby na helikoptera zany zay nanao ny fitsirihana ihany koa zay ny andro zay nisin'izay loza izay dia tonga tany Antsiraka tany ny tompon'andraiky mpanjakana zany rehefa tonga tany Antsiraka tany ny tompon'andraiky mpanjakana dia fantatsika tsara zany fa nisy lay sidina zay nataon'ny tompon'andraikitra zany tamin'ny alalan'ny segy sy ireo mpiaradia aminy efatra izy ireo tao anatin'ny angidibe ny tafika malagasy dia nisy zay fianjerana izay ny fanazavana zay nentin'ny segy hatramin'ny omaly zay tato anatin'ny fandarantsika rina dia nandefa izany dia hoe nisy rafalana rivotra zany rafale de vent zany fomba fiteny azy dia izay angamba hoy izy mety nahatonga le fidaraboana zany fa raha ny teo amin'ny fanamorina dia ara-dalàna tsara ny fomba nitondrany ilay mpanamory azy colonel Lahery zay mbola karoana amin'izao fotoana izao ny lafiny ara-teknika ihany koa dia hoe nambarana fa tsy dia tena nanana olana ara-teknika ary zareo dia hoe somary nandeha tamina hafangainam-pandeha Tonisy somary ambany iva nanaraka ny sisan'ny ranomasina zany fa teo amin'izay hoe fifafon'ny fifofon'ny rivotra izay noverina zany ho tsy zakan'ilay helikoptera ka nampitarapoka azy dia miparitaka tanteraka dia rehefa miparitaka zany nitrangana zay loza izay ny vaovao aloha dia hoe roa no efa hita zany amin'izy efatra tao anatin'izay angidimbe izay dia ny généraly de division zany secrétaire mpanjakana miadidiny gendarmerie secrétaire mpanjakana satria misy miresaka ihany any amin'ny hainao manjery any dia secrétaire général ny gendarmerie dia nefa efa tompon'andraiky mpanjakana dia mbola tsy mahay manavaka foana amin'le hoe secrétaire mpanjakana raha ohatra zany ka andraikitra dia secrétaire mpanjakana miadidiny gendarmerie fa raha le olona amin'le andraiky ny resahana zany dia hoe secrétaire mpanjakana zany miadidiny gendarmerie zany dia ny général de division zay le serge zany sy adjudant chef Jimmy zany zay mécanicien tao anatin'ity angidimby ity zany no efa hita mbola endala-pikaroana amin'izao fotoana izao rina ny manam-boninahitra rola dia ny colonel Andriaminina zany sy colonel Lahery tao anatin'izao raharaha zay manahirana dia tena manahirana izao satria dia nisesy tokoa ny loza rina rabe mananjara ary izay angambany satria rehefa nanaitra moa ny vahoaka hoe tena asive day national zao satria tsy voatamity ihany koa ny nitrangana loza misesisesy teto anivon'ny firenena fa efa maro be ary raha andeha lavidavitra isika rina dia hitantsika angamba ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa tafiakatra 700 mahery efa 700 mahery ireo lavin'ny coronavirus zany ankoatran'ny loza ampifamovozana antanety zay anisesisesy maro be teo eo dia omaly moa zany naka didim-panjakana ny fanjakana dia nametraka ny ho am'rapitso alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana desambra ho andro fisaona-pirenena deuil national zany izany moa zany dia ao anatin'izay hoe misy an'ireo rahalasy anabavy zay tratran'iny loza an-dranomasina iny zany fa mbola loza ihany zay manahirana ao anatin'izao raharaha zao hoe fananinona ny be ny afo zay niseho tamin'ity fanjakana ity ary tao anatin'ity taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity mihitsiny rehefa manao an'le hoe récapny année 2021 tsika rina rabe mananjara dia be loatra ny afo tamin'ity taona ity dia tsika moa maheno amin'ny dokam-barotra ny fanitana samihafa any hoe efa mahery ny 100 hektara ny alamay tao Akarafantsika 20 hektara ny alamay tao Antimena tany Morondava ny tany Brickaville nisy alamay ny tany amin'ny lalam-pirenena fahaefatra tany ny tao Angavo tao ny tany Ambositra tany ihany koa ny tany Fianaratsoa ihany koa maro be re toerana zay may ary nitrangan'ny afo tsy resaka koa tsika ny hoe efa nisy zavatra nitsanga koa tao maro-panahy tao indray dia nidoran'ny dahalo iny zany fa ny zavatra nitranga tao Mahafasa to dia Mahafasa voalohany sy faharoa ao anatin'ny commune Ambonivohitra Farafangana district amin'ny Farafangana dia nitrangana ahitrano maro be izy dia nidorehitra zany lay hoe lelafo tanatin'ity taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity akoatran'izay rina ny hoe betsaka ny ranandrika zany sy ny fahafatesana zany
tsapa ary fantatry ny be sy maro zany rehetrarehetra izany. De io maraina io indray tsika rina zany no na rehefa mbola nisy loza mpiaran-dalamby indray rentsika zany amin'izao fotoana izao, satria dia niala tamin'ny lalana ny wagon zany na ny train zany zay nandeha tamin'iny commune Sambaina district Manjakandriana. Hitantsika amin'ny sary moa zany zay alefa namantsika teknisiana zany io maraina io. Voatsela akory anefa izay no nisy lozan-dalamby ihany koa zay nahazo tany amin'ny faritra Atsinanana iny, satria nizotra mampitohy Moramanga sy Ambilale Maitso zay tena maro be ireo vahoaka no mandeha sy mampiasa an'izany lalana zany rina, de niarany lozan-dalamby ihany koa ary tao anatin'izany de nisy faratrana maro, de nisy nentina tao anatin'ny hôpitaly be Moramanga, de nisy ireo voatery nampiakarina taty Antananarivo tao anatin'izany lozan-dalamby zany. Ny vaovao ihany koa moa zany ny eto Antananarivo sy ny manodidina hitantsika ny Etsimasay io maraina io ny tany amin'ny lalana RN7 maro be tena manahirana hoe inona ary ty zavatra menamena mampametra panontaniana eto Madagasikara ty. Ny lelafo sy ny rahalatsaka zany de tena misesy tokoa amin'izao fotoanan'izao. Zany ny zava-misy ary zany ny zavatra miseho, fa na izany aloha rina ho an'ny tany Soanieran'ny Vongo zany satria hoe maloka Analanjorofo. Rehefa miresaka Analanjorofo mantsika de hoe niala tao Tanambe Mananaravaratra le izy de nandalo taty Sainte Marie teo, de hoe nde ho an'ny Soanieran'ny Vongo de ao sainy tsy lavitra ny Soanieran'ny Vongo zay tranga misy ao, ary andrasana amin'ny trambokon'olona Soanieran'ny Vongo ny raha zany reo razana sy mbola asa manandraikitra samihafa fikarohana an'ireo mbola tsy hita amin'izao fotoana izao. De misy ihany koa ilany voankazo Kifehinarivo satria taty Mahamboko no nenjerany ilay inona moa zany ilay Angidimby. Mahambo de ao anatin'ny distrika ny Fianirivo Atsinanana. Mahambo de commune izy io zay fantatsika amina resaka fizahan-tany misy an'ireo hôtely samihafa zany any atoerana any, de tsy lavitra koa Vavatena satria fantatsika ho isika satria misy ponina avy any Vavatena no nodimandry tao anatin'ity lakany ity. Tena Analanjorofo Ray Manontolo mihitsy ny maloka de anaovana ny teny fankahirezany an'izy ireo rina. Tena maro be ireo namantsika any, tena maro, tena manana namantsika any amin'izany Analanjorofo zany, ary efa mpivezivezy tamin'iny rano iny de fantatra tsara mihitsy ny hoe misy tebiteby vao miditra ao anatin'ny lakana ianao de tsapa foana hoe misy tebiteby maro samihafa, indrindrandrindra moa mamakivaky adiny 440 na adiny 12 na adiny 10 ao anatin'ny alina Ray Manontolo mandrapatonga tia 10 pointy na mandrapatonga ny Tomasina, dia niainana avokoa zany rehetrarehetra izany, satria fantatsika moa zany fa ny rano na ny ranomamy na ny ranomasina mbola mampiaina an'izany faritra Analanjorofo zany, ankoatran'ny lalana mbola adevitra be zany lalana zany, route nationale 5 RN5 mbola tsy sady mangirana aminy, fa ny iran'le Robert député Mananarany hoe mila fanamboarana. Tonga tany moa nanao pôsipera tamin'ny sabotsy tapabolana ny fitondram-panjakana, na izany na tsy zany efa ny fanjakana teo alohan'ny fanimby de efa nietrehitra hoe hanao an'iny route nationale 5 iny mba hanala fahasairana zany ao anatina tranga ohatran'izao dia efa nisy ny fond zay azo tahiry-mola tamin'ny zareo fanjakan'ny Koweït tamin'ny fanjakana banky arabe ihany koa tamin'ny Union Européenne. Fa ity moa zany sonerana jusqu'à hatramin'ny Vaibe zany lalana ho amboarina izany rina, de ho hitantsika eo indray ve mitovy amin'le sary Ambatondrazaka alefantsika rehefa avy eo ve hoe mbola fotaka be tsy fankahitana ny ao Ambatondrazaka fa resaka fotsiny betsaka ao anatin'ilay ampahandalana kely efa vita sy ilay pôsipera natao tany amin'ny hitantsika Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao rina Etsiambato io ilay route nationale 44, ny any amin'ny route nationale 6 ny route nationale 5A ny 5 route nationale 5 ilay miala vatia Tomasina mihazo amin'ny 10 pointy mahazo ny Fianirivo sy ny Ranovongo mitoy makany Mananaravaratra jusqu'à Maroantsetra iny dia ny 5A ndray zany zay fantatsika any Avaratra no misy azy. Any Ambatondrazaka tompoko zao sary hitantsika zao.
efa misy fanamboarana fotodrafitrasa zany fa de rehefa mijery moa am'le ampahandalana kely na le hoe sombindalana kely de ozy le mpanohana fitondrana sy le mpakasitraka le fitondrana hoe fa tena miasa mafy mihitsy le fitondrana ary tena manao ny ezaka io nefa zao ny zava-misy fotaka tsy fakahitana mbola pira noho nyle lalana teo aloha aza le lalana andehanana am'izao fotoana izao ary saritina mitady amina tirfosa misy ny fiarakodia zany ary mitondra angady ny olona miasa lalana am'izany lalana andehanana any ambatso zany de zay na metrantsika fanontaniana hoe ny lalam-pirenena fahadimy ve isy fiatsarany sy fiovany sa mbola mihoatra lavitra an'izay zava-misy toy ny teo aloha satria de tsika koa mahita rina am'izao fotoana zao fa de misimba ihany koa le lalan'ny folo pointy zay nanaovana angotenda be ny nanamboarana azy iny de hoe efa tsara sy ny sisa nefa zany ho any zava-misy am'izao fitondrana zao zany hoe raha mijery an'le fitondrana zany ianao de raha vao mijery an'le makety ianao sy mijery an'le lanonana fanaovana an'le pose pierre sy lay rindrakira malobe sy lay famonoana omby sy ny sisa ao ambadika zay de very tanteraka de ohatrany anao zavatra be mihitsy lay fitondram-panjakana ale voara rehefa tena jerevanao le izy volana vitsivitsy aty aorina misy ny sasany ara moa de biteny Thomas na miteny an'le hoe nalaina fotsiny nge le engin de nampangalana sary tamin'ny lalam-pirenena faharoa iny de ohatrany hoe hiasa zareo fa rehefa lasa le Ramsey de nanaraka am'izay daholo le fitaovana rehetrarehetra ohatran'izany koa efa nentin'ny solombaboaka namatsika tety solombaboaka rastany amin'ny hoe tany avaratra koa ohatran'izany na rantiranty teo fotsiny lay fitaovana marobe de tena hoe hiasa anao zavatra am'izay tsy mbola nisy ohatrantsika ny andritrin'ny 80 taona kinanjo rehefa lasa le Ramsey de lasa manaraka azy any daholo koa le asa rehetrarehetra de miantona teo lay lalana zany de eo ny tenentsika hoe mbola tataka zay ve ity lalam-pirenena fahadimy ity fa io lalam-pirenena fahadimy io zany de efa misy apahana tetezana sy dalo efa vita ao izay mifanjakana teo aloha sy ny fanjakana mifandimby nanao négociation rehetrarehetra no nahazonan'izany ary maromaro satria nisy fotoana rehefa zay manko mahalafo rina rehefa mandeha n'iny lalam-pirenena fahadimy iny io le frais sy gasoil lany lay iny moa dizy ity zany lay fiarakodia satria tsy maintsy 4x4 Land Rover na Range Rover no mandeha ihany sasahirana ohatra raha 4x4 raha tsy mahazaka lalana no mandeha ihany de very anaty fotaka ray sy ny zava-misy ihany ary tsy mahay mandeha an'le ten'ilay Robert zay amin'ny hiriny tsipoka raiky ho any amin'iny misy dikany zany zany fomba fiteny zany sy zany fomba fanoharana zany satria tena mandeha daholo ny resaka équilibrage ny resaka balotage sy ny sisaka raha ohatra zany nao hoe manana Maroc na manana BT 50 na fiarako de hafa sala am'zany de aleo mipetraka fa tsy alefa any satria tsy mahazaka an'izany lalana ny RN5 zany ihany koa eo ihany koa le situation le lalana zany somary misy avona kely zay de somary misy antsana kely samihafa fa ny gasoil eo ihany iny fa le fitsakana zany na le mepita am'lay botry samihafa iny tena vola be mihitsiny zany de zay mahatonga ny hoe rehefa tsy moto Zambogono zay ny anaran'le moto mivezivezan'iny lalana iny zany hoe lay Honda le Kinlon sy ny sisa zany le France Rider reny ny tena mandeha any reny manko no fomba fiantso any de hoe Zambogono ka raha tsy mandeha Zambogono zany ianao dia sarosarotra ihany vitan'ry zalahadiny dimy iny lalana iny de rehefa mandeha tsika je mijery an'le zava-misy am'izao fotoana zao de fantatry le fitondram-panjakana ve zany efa mba nanao étude efa mba nandeha tongotra tamin'iny ve fa nandeha moto tamin'iny lalana iny de mba miaina ny situation misy any ambanivolo rehetrarehetra any fa tsy mora ny lalana zany reny jusqu'à trano manam-bolosa zany sandrakaty sy ny sisa zany mbola ho alany zany ka aza mampanofo vahoaka hoe hanao 2023 ianareo aozy teniny hoe hanao 2023 de mieritreritra fa ho vity ty lalany ty anentsika enjehana an'izay mbola tantara géographie zany rehetrarehetra izany iverenantsika zany le adevitra rina ny amin'ny hoe satria mipotra ary le olana samihafa reny fisoanam-pirenena rapitso 48 heures androany 27 ora de apetratsika amin'ny fanontaniana rina hoe mba hitantsika tany ihany lay premier ministre lehibe amin'ny gouvernementa tamin'ny sary io zany
mba hitantsika tany ihany ary mene n'lay fikaroana ny baiko an'lay fikaroana ministre ny défense zany ary mazava ho azy sego moa zany a de iny tratrana loza andranomasiny mihitsy ny tao anatin'zany fa tsika manontany rina ao anatin'zao situation zao misy ministre ny transport sy météorologie veto Madagasikara olona rehetra no manontany izay misy ministre ny fitaterana sy ny famantarana toetrandro veto Madagasikara raha ohatra misy miteny hoe misy an'izany de mba hametrahantsika fanontaniana izy hoe inona ny antony tsy nandehananao ansone ranovongo ary mety hiteny izy hoe misy direction en transport sy météorologie nge any e fa tsy tompoko ay pireneny ty vaoka maro no lavo ao anatin'izao raharaha zao ary efa nisy tompona andraiky mpanjakana mihitsiny saika namony aina tao anatin'izao raharaha zao misy manamboninahitra mbola tsy hita ao anatin'izao raharaha zao dikan'izany raharaha pireneny ty fa tsy raharaha paritra korotiny ka izy le ministra efa nitranganiny zany ny tery amoramanga de mety hiteny izy milaza hoe ka efa nandefa ny soloteny zahay de mbola nitrangandray io sambainy io de misy an'ity resaka lozam-pifamovozona ny ranomasiny ity mazana ane zany iainina tamin'ny samsonety zany fa nijorono ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana androany ndrina rabe mananjara de misy manontany inona ny samsonety lakan'izy io rendrika satria nisy ekipa ndeha hanao baolina tamin'izany tsarotsika tsara ny izy transfoot fa mazana ihany ko reo lakana rendrika zay nisy mpanao baolina avy any Maroantsetra RC angamby izy zay raha sy diso ny fitadidiako nanaovana tsangam-bato eo anoloan'ny commune urbaine Maroantsetra eo Andriamatotorella nanao an'izay tsangam-bato zay raha sy disoko ny fitadidiako mbola ao zay ary anisan'izay tonga amin'ny Maroantsetra de makasary eo amin'izany tsangam-bato zany mafy be ho amin'ny malagasy zany tena hoe loza ny ranomasina na loza na bakabaka na loza ny tany zany fa indrindra moa hoe very faty satria mbola nisy tsy tany e mafy be zany de zay ny ilaina n'le tompon'andraikitra hoe aiza ianao mijoro fa maninona ny BNGRC mahavita mamindra ny tongony tonga any Soane Ranovongo tonga any Folopainy tonga aiza tonga any Mahambo sy ny sisa mitondra an'izay voatsirambony tanana mitondra fitaovana gilet de sauvetage mitondra karazana kamy maro marina hoe gestion risque et catastrophe ny BNGRC rina ala limite nisy tsy fanarahan-dalàna nataon'ilay lakana fa samy manaiky tsika rehetra ny amina hoe misy fifangaroany ny resaka toetrandro any zany lafiny zavatra zany de dikan'izany zany ny tokony eo anatrehan'ny ady voalohany fasy amin'ilay front zany lay ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro fa aiza le ministra nefa fa rehefa andeha hiady sy amono afo amin'ny fiakaran'ny sarandala ny zotra nasionaly de izy ny tonga voalohany mampiantso an'le zotra nasionaly de mikaroka le hoe vahaolana ony de manao le commission spéciale fa zaho tsy nahatana n'lay eo amin'ny zotra nasionaly mandeha any ery amin'ny garotera maki fa efa niakatra ny zotra nasionaly amin'izao fotoana zao de omaly tonga teny teo anivon'ny ADT ny teo anivon'ny ministère direction anivon'izany de inona moa de adevitra teny niaraka tamin'ny fahasalamana manara-maso ny resaka geste barrière mijery ny resaka fomba famendrahana fiarakodia sisisy de ery ambany ery am'izay satria nijerevantsika le paziny le ministère rina zay vao miresaka an'le hoe tokony dinihana tsara aloha le saran-dalana fa le ministra tsy nahavita namono afo tamin'izany fotoanandro zany fa nandeha tamin'ny lalana ny eo am'lay zotra nasionaly satria hoe betsaka ny zavatra tsy zaka ao anatin'ity asa fitateranyity de rehefa mono afo zany de eo le ministra de rehefa hanao émission spéciale ny toliary de eo izy maka fahita lavitra avy aty Antananarivo mihitsy de amelomelo mpanohatra eo de anazava fomba le mitondrana an'le vatapaty teny amin'ny 13 mai tamin'ny 2018 le responsabilité partagée fa tsy te iombokevitra hoe avany am'zareo na tonga niny veloma rajao iny le nanozon'olona ho faty tamin'izany androany mako ry zareo no miteny hoe tsy mety manozon'olona ko no nataonareo tamin'ny fotoanandro de rehefa hiteny an'izay
de manao communication le ministre ary hita izy rina fa rehefa aminatrangy ohatr'zao tekony hijorony amin'ny matompona ndraiky mpanjakana azy voalohany de tsy hita le ministra na inona fanazavana any e aorinan'zao fandarana ao ataotsika zao ka zao ny antony misy ny direction sy tsy raha atsika zany fa matoa nomena tompona ndraiky mpanjakana ambony ao anatin'ny fitondrana ianao de ianao no tokony modely voalohany ao anatin'ny organisme rattaché an'izany ministère transport sy ny métrologie zany ngerina ny APMF dikan'izany tsy afa miala ny ministera na inona resany ao anatin'izany ny fitaterana an-dranomasina ny fitaterana nabakabaka ny fitaterana tanety ary misesy izy tamin'iny lalam-pirenena iny de mba mitondra ezaka ihany le rivon'ny direction générale sécurité routière mitady vahaolana mba manao ny ezaka kely ihany le ATT am'lefa expérience sy le fahaizan'ireo fa raha le ministre ny dinianao de ozy ianao hoe mbola lavitry ny afo ny kitay ary mampalahelo ny tsangadravatra ohatran'ireny fort heureusement mijoro ny vahoaka de mifanentana de mifakahery na inona zavatra mitranga de zay nantokany koa rina reo antoko sy fiangonana zay makahery ny zava-misy am'izao fotoana zao any analanjyrova tahakan'izany nataony antoko tiaka Madagasikara makahery ary hitondra ny teny fampinonana ho an'ireo fianakaviana lavo zany tamin'izay lakana dobo tany Sonerano vongo zay sy makahery an'ireo fianakaviana zay mbola karohana am'izao fotoana zao tahakan'izany any koa nataony antoko SVM ary ny any SVM moa de nasy mihitsy ny hoe sokafo ny faniadiadiana makasika antony raha tony ary ny fivondronam-ben'ny aveketo Madagasikara de nanao an'izay ihany koa zay taratasy mitondra ny teny fampionona sy fankaherezana ho an'ireo fianakaviana niarambona tao anatin'izao raharaha zao zany hoe misy olom-pirenena mahatsapa sy mahafantatra ny andraiky ny eto fa tsy mitazapotsiny ary isika rehetra ny ary nahita rina fa samy nampiseho an'le fifaliana ny amin'ny hoe an'le tompona andraiky mpanjakana velona le tompona andraiky mpanjakana na de eo aza le tranga samihafa misy eo etany voafirenena malagasy no miresaka malagasy mifanakaiky am-po malagasy mandala an'izay fihavanan'izay fa le tena tompona andraikitra tena tokony ho hiteny akanja mandraky tia ny androany ary rehefa mijeritsika am'le pazy le ministère de partage mbola ataony partage ny zavatra resa ministère fiarovam-pirenena sy zay mety fandraisana andraikitra samy hafa any ambadika any ka zay le izy hoe matoa ny olona tam'izany tompona andraikitra tam'izany fandibona metraka tompona andraikitra amin'ny toerana nakako ohatra teo mihitsy rina le resaka hoe samsonety sy ny sambo hafa marobe zay fa rendrika tamy fa nisy tompona andraiky mpanjakana njoro sy ny asa mafy tam'izany fotoana andrany ary tsy namelo irery an'ireo oloreo zava-dehibe zany adevitrany indrindrandrindra sy zay nitranga taty amin'ny lalam-pirenena rehetra taty tsaroko tsara rina rahabe mananjara rehefa nitranga ny loza tetsy akazo be lalam-pirenena fa efatra fiarakodia izy io zay ny enjera taty ambany mihitsy ny rina lizy amina metatra maromaro de ministre ny transport tam'izany niazakazaka niaraka ny ekipany nijery ny zava-misy teny akazo be vola tamy 2016 angam'izany na tamy 2017 mandray andraikitra foana zay ministry ny fitaterana rehetra am'izay zavatra mitranga zay ny maheo azy ary zay ny antony tsy mampisaraka am'le départementa hoe fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro izy dika ny siasiny lehibe zany ary tsy azo atao tsinitsina zany départementa zany mba tsara ho fantatry ny rehetra zany rina ary mba tsara iainany rehetra zany hoe rehefa tompona andraiky mpanjakana ianao de assumenao ny responsabilité anao hatramin'ny farany ary tokony hijoronao tsy anananao excuse mihitsy hoe mbola nisy atélé taty na mbola nisy an'izao taty na mbola misy zavatra ohatran'izao taty raha mbola eto an-tanyrazana apetratsika mazava tsara koa zay laha tsika lavitra hoe tsy eto fa mamita hiraka any ampitan-dranomasina fa raha mbola eto an-tanyrazana de tokon'izay ny zavatra mitranga hoe tsika moa mahita azy rena rahabe mananjara fa hoe tsika zay lafim-panadidina sady famidinina ny efatra am'roapolo ora zay eny ary zany zavatra rehetra zany tsy misy hoe
fironona na hoe zavatra hoe kimaimaika fotsiny fa zavatra iainantsika isan'andro rehefa miaino an'izany fanazavany faniry zany ny tena dia mametra-panontaniana ihany. Mametra-panontaniana manao hoe fa inona daholo no mahatonga n'ity zavatra tsy mety eto amin'ny fireneny ity. Dia misy eny amin'ny fiarahamonina eny miteny hoe le izy anie tsy tokony ho variana amin'ny tanisa fotsiny. Hoe zao ny fahavoazana tatsy zao ny fiakaran'ny tratran'ny voan'ny corona, ny voan'ny corona zao ny tsy fisinasy zao ny tany tsy fananjanan'ny zon'olombelona eto Madagasikara misy miteny an'izany hoe tsy tokony variana hitanisa an'izany fa tokony ho jerena hoe inona ny mahatonga an'le izy dia tonga dia mijery atao hoe solution zany na vahaolana ka miainga amin'izay indrindra ny tiantsika ho resahana ao anatin'ity raharaha ity ny aminy hoe rehefa jerena zany le zavatra miseho eto Madagasikara fahavoazana tsy fahavoazana ry fahatiolona tsy sy ny sisa dia ny zavatra hita aloha tsika mantsy ohatrany hoe akaiky vilany feno arina aloha ary ohatrany hoe akaiky sika dia tsy mahita ny tena zava-misy fa rehefa somary miataka kely sika dia mahita ny tena fandehan'ny raharaha zany. Ny mahatonga ny akamaroany ny tsy fihetezan-javatra eto Madagasikara dia noho ny tsy fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra izay tandrify an'izay andraikiny. Satria izao betsaka ny zavatra ahasoroana kanefa noho ny tsy fandraisana andraikitra izay tompona andraikitra tandrify an'izany tsy hanonona anarana mihitsy eto fa le sistema mihitsy no tenenina noho ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny fotoana izay tokony anaovana an'izany no mahatonga fahavoazana hafa mihitsy no hoe zavatra tena tsy napozina hafa mihitsy hoe zavatra tena hoe tsy araky ny saina eritreretina no mitranga fa rehefa jerena zany ny atao hoe fahavoazan'ny malagasy sy ny hoe tena hoe faharerahan'ny firenena malagasy na amin'ny resaka sosialy io na amin'ny resaka toe-karena io amin'ny fiainana kapobeny mihitsy dia noho ny tsy fahaizana misoroka zay raha miresaka aretina ane zao tsika misy ny aretina soroany amin'ny alalan'ny vaksiny ohatra koa ny aretina ohatra hoe azo avy amin'ny mikroba ohatra mikroba ane egal lafy rehetra any ohatra hoe misy loto ohatra amin'le sakafo dia tafiditra any anaty kibo dia marary le olona zany hoe tsy tokony harary zany le olona raha madio tsotsotra ohatra an'izay fotsiny ilay ataontsika hoe ohatra azo raisina zany dia eo amin'ny izay le hoe zavatra soroana nefa tsy nysoroana dia miteraka zava-doza eto amin'ny firenena amin'ny fiainan'ny malagasy mihitsy io. Resaka corona dia io sika fa misafotofoto be eto Madagasikara miakatra andray mivoaka ny antotanisa fa io corona io na inona mbola tenenitsika eto azo ny soroana io fa tsisy an'izany teto Madagasikara ary eto tsy notany Chine tany ny etomboan'io fa tsisy an'izany corona zany teto fa noho ny tsy fandraisana andraikitra sy noho ny hoe zesta etsy sy aroa hoe tsy mataitra antsika zany sy ny sisa dia io izy io tsisy afaka mandahan'izany isika noho ny tsy fandraisana andraikitra izay tompona andraikitra tokony andray andraikitra amin'izany no nahatonga an'io tafiditra teto Madagasikara. Raha izay eo ihany ray ny ohatra hoe ny resaka hoe fitaterana vao ny tenenina teo jerevanao ny fitaterana anabakabaka io ny ery Madagasikara io lasa Madagasikara Airlines be dia be ny resaka momba azy. Jerevanao ny fitaterana tanety vao naseho teo ratsy ny lalana ny fitaterana tanety koa mbola tafiditra ao ny lalambe efa misy midera endray ary ananina ry mandeha indray fitaterana an-dranomasina fatiolona tsy hitatsony zany amin'izao fotoana zao hoe fampolo maro ny olona namony any ary mbola betsaka no tsy hita raha tsy resaka zany tsika fa tsy le lozan-dranomasina farany teo dia mipetraka amin'izay ny fanontaniana hoe ahoana raha ny tena fandehan'le raharaha dia rehefa jerevanao le izy amin'ny atsipriany amin'ny fotony amin'ny saina tena mahitsy dia vokatry ny tsy fahaizana misoroka no mahatonga an'izany
raha izany hoe zavatra fahavoazana tsy tokony izy raha ohatra ka ny sorohana dia mimeloha ary le fisorohana nefa fantatra fa tsy atao zay ne le izy le corona zao efa tenenina hoe io nefa miparitaka riananina ry tsy ampafiry mipesta sy ny kolera io hoe zany ny tenenin'ny tompona andraikitra teto amintsika zao mavoatsika zao aty amin'ny farany taona 124 dia tena hoe fadiranovana le malagasy amin'io iantefan'lay fahavoazana zay tsy araky ny eritreretan'ny sainy mihitsy hoe tena asorohana ne le fahavoazany kanefa dia tsy nysorohana izy fa dia nandeha fotsiny tam'izao dia mizaka ny tsy tokony ho zakainy ilay vahoaka malagasy ohatra anankiray zao amin'ity resaka hoe fifamoivozana an-dranomasiny ty efa nytenenina teto Madagasikara dia any amin'ny manana morontsiraka any amin'ny 5,000 kilometatra mahery ngeza be zany ary ao anatin'izay satria tsika nosy dia tena atao hoe mila tena mafy be mihitsy zany ninona ny fiarovana ny sistan'ny Madagasikara fiarovana ao anatin'le fiarovana ny sistan'ny Madagasikara ny momba ny fanaraha-maso na zay fomba ilazantsika azy hoe fanaraha-maso suivi contrôle système de contrôle an'izany hoe morontsiraky Madagasikara zany inona no araha-maso ny araha-maso dia ny resaka ohatra hoe ny fidirana tsokotsoko avy any velany miditra eto ny fivoahana tsokosoko eto Madagasikara mankany velany raha tsy resaka afa-tsy reny hoe olona mandeha tsokosoko mandeha amin'ny botry mandeha amin'ny vedety miala ao ambanja sy nosy be miondrana mankany mayo dia efa impiry ray no misy an'izany zavatra zany resaka fanaraha-maso zany eo ny avy any velany ray mitsofoka tsokosoko mankaty amin'ny faritra masiny Madagasikara raha tsy revaka an'ireo hoe efa mapolo ny hatrany amin'ny 20 taremarika amin'ny voaka zany hoe sambo mpanjono tsy any malagasy fa sambo avy any ivelany any mandeha manjono aty amin'ny faritra masiny Madagasikara dia arena tsy tokony tsy forohana ambanin'ny ranomasina ny lasan'ny olona fotsiny amin'izao kanefa le malagasy zay tokony hisitraka an'le areny dia mitanaka fotsiny fa ny vahiny ery Ananinaria no mitavana ny aren'ny malagasy averiko indray-pandeha vahiny any Ananina any no mitavana ny arenany malagasy zay nomen'Andriamanitra ny malagasy resaka ranomasina aloha zany zao ny resantsika dia ao anatin'izay le hoe fanaraha-maso izay mba nisy mpanjony malagasy tafiditra tany amin'ny faritra masina misy an'ity le nosy tsy tadidiko le anarany ao anatin'le Îles Éparses fa Juan Donova satria misy nosy efatra moa ao anatin'io Îles Éparses io fa mba nisy mpanjony malagasy tafiditra tany amin'ny faritra masin'le Juan Donova angamby izay fa saika nahita faisana tompoko saika nahita faisana satria ny frantsay dia miaro mafy an'ilay izy nefa aniza le nosy efa any amin'ny firenena mikambana zany resaka zany dossier zany fa miteny daholo zao tontolo zao hoe na amin'ny firenena mikambana na ny aty amin'ny Afrika na ny inona hoe any malagasy io fa nisy mpanjono malagasy tafatsiropaka tany mba mitady izy dia saika nahita faisana tamin'izany fandehanany tany zany ny avany velany miditra eto mihinana ny arentsika eto dia ohatrany hoe manao zay tiany atao nefa le izy an'ny malagasy dia eo amin'ilay hoe fanaraha-maso ny faritra masina zany itony resaka hoe accident tony zay namozana ain'olony tony dia satune ny anankiray fotsiny io fa be dia be ny zavatra azo resahana momba an'izay le hoe faritra masiny Madagasikara izay ary ny vahiny dia miteny mihitsy hoe raha izahay no manana faritra masina midadasika be ohatran'ny Madagasikara io efa lasa lavitra ny firenenay dia etsekaketseny zao misy an'ny La Réunion misy an'ny Seychelles misy an'ny Maurice kely nosy kely ry zareo marina hoe Seychelles amanjatonjato ny nosy kely be dia be mitambatra hoe Seychelles dia akaikikaikiny eo koa avarabaratra keo hoe Maldives nosy be dia be no mitambatra amin'izany hoe lasa hoe Maldives dia mandeha amin'ny hydravion anao rehefa mandeha miasa na mandeha amin'ny vedety zany ny any amin'izareo kely faritra masina kely fotsiny zany raha miteny itsika hoe Maurice zany kely faritra masina zareo fa isika
5,000 kilometatra be zao a dikan'izay zany efa nomen'Andriamanitra antsika io dia anjarantsika no miaro azy sy ny mikolokolo azy ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Dia inona ary ny tokony atao raha hoe misy ny mpitondra fanjakana? Zany zao tena hoe anisan'ny tena lahara-pahamehana mihitsy zany ankoatran'ny resaka sosialim-bahoaka, fa izany hoe fiarovana ny taninao zany sy ny morontsiraka ao anisan'ny tena hoe priorité amin'ny priorité raha zay no azo ilazana azy. Dia ny fanjakana zay misy zany dia tokony hitady ny fomba rehetra mihitsy anamafisana ny contrôle, ny système de contrôle amin'ny morontsirak'i Madagasikara, na amin'ny resaka hoe fifamoivoizana io, na amin'ny resaka hoe fidirana atsokosoko avy any ivelany io, na ny fivoahana atsokosoko resaka ranomasina, dia izany no tena tokony ifatohana mafy. Mila fitaovana nefa zany, mila fitaovana. Ary zay foana no teneny ny président Marc Ravalomanana hoe raha tiana ny atao hoe ahavitana zavatra tsara dia tokony mipetrapetraka tsara mihitsy ny fitaovana. Raha sisy ranomasina zany anie satria midadasika be ny morontsirak'i Madagasikara, fitaovana tokony inona ny ilana an'izany? Tsy resaka vedety rapida fotsiny, efa mandroso be amin'izao fotoana izao tompoka ny teknôlôjia, fa isika tara amin'ny lafiny rehetra mihitsy io, na resaka informatika, na resaka inona, betsaka mahay eto Madagasikara, fa tsy afa-manoatra ilay manam-pahaizana malagasy satria ny hoenti-manana tsy araka ny tokony ho izy, ny rivotra iainana amin'ny politika sy ny fiainana ankapobeny eto Madagasikara tsy ahafahan'ilay manam-pahaizana malagasy mampiasa ny fahaizany. Ka raha ny resaka sistany zany dia fitaovana ohatra hoe akoatran'ny vedety rapida, mila drone zany, mila mampiasa satellite zany, ny any ivelany any ene dia mahafantatra ny harentsika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny satellite. Ny harenan-dranomasin'i Madagasikara io fantatry ny any ivelany io tompoko, fantany amin'ny atsipireny hoe misy an'izao ao, misy an'izao, misy an'izao, ary matoa frantsay midongizina mitana an'io Îles Éparses io, fantany tsara fa misy harena be fonosan'ilay Îles Éparses. Raha tsy zay fotsiny no atao hoe zay fotsiny no raisika ohatra. Atao iny ny ary io raha ohatra ka tsy mitahiry harena be sy afahany manao zay mapetipety ny fiainandry zareo. Resaka Îles Éparses mantsy ny resahana be io teto, ary nisy ny hoe firesahana mihitsy an'izy io fivoriana tany ivelany tany tamin'ity 2024 ity, fa tsy hita zay eo tapitra ty ny taona 2024 dia misy manontany ahoana zany le Îles Éparses, dia tsy fantatray. Izay mpanao gazety anontaniany olona an'izany, ahoana nareo nga tsy nanao ny fanadiadiana? Dia ozy izy inona ny fanadiadiana taona eo? Inona no taona eo? Satria le izy zavatra efa any ananonany no efa filoha, fa ny fantatry ny mpanao gazety fotsiny ny fantatra malagasy dia hoe efa any amin'ny Nations Unies io dossier io. Ka iverina kely sika eto amin'ilay fiarovana sy ny fanaraha-maso ny resaka sistany malagasy zany ny morontsirak'i Madagasikara, tsy ampy ny fitaovana. Any zany no tokony ezahany ny tompona ndraiky mpanjakana mitady amin'ny fomba ahoana no ahafahana miaro n'ity sistany Madagasikara ity morontsiraka sy ny resaka fifamoivoizana izany. Teo zao dia voately le hoe le lakambe iny ene cargo fitondrana entana fa tsy tokony hitondrana olona dia tsy ara-dalàna le izy ny ainga avy any Mananara tany amin'izay nalehany tany dia hamonjy ny hoe toerana zay direction zany zay alehany. Zay le fitenenana ivelany zay. Fa ambonin'izay inona ny zavatra tokony ho resahana? Dikan'izay zany tsy ampy ny fanaraha-maso, fantatra tsara le izy hoe mety hamoizana ain'olona io toe-javatra io, fa tsy ampy ilay fanaraha-maso ao anatin'le izy dia rehefa mipotra ny loza dia eo vao samy hoe variana eo amin'izay hoe tena hoe ahoanty. Zany hoe any amin'le tena fototra raha mihitsy no vo raha ny eto Madagasikara amin'izay resaka hoe fanaraha-maso izay any mihitsy io no efa vo. Amin'izao fotoana izao zany tsika raha tena hoe manam-piniavana zay tompona andraikitra amin'izany eto amin'ny firenena dia
mbola amboniny fanaovana kianja manara-penitra eto sy eroa tompoko any fiarovana ny sistany Madagasikara sy ny fanaraha-maso any izay hoe circuit rehetrarehetra amin'io ranomasiny malagasy io, mbola amboniny zany satria rehefa tsy hanao an'izany dia andia daholy izay afaka andia ao anaty ary izy koa angamba mety misy hoe misy vitsivitsy any ambadimbadika any mahazo tombontsoa amin'io hoe tsy fandehanana araka ny tokony izy ny lamina amin'ny resaka fanaraha-maso ny morontsiraka io raha tena nao an'io zany dia mila drone marobe, mila satellite asa afaka miara-miasa amin'ny asa izy ny firenendehibe manana zanabolana manana satellite dia mba miara-miasa ny olona tsy hoe tonga dia anakatom-baravarana tsy misy an'izany hoe tsy andraman'izany fa ianao tsy maintsy mba miezaka ianao fa le fiezana sy le hoe farisipo avaty amintsika mihitsy no tsy ao fa raha ohatra tsika mitady fiaraha-miasa amin'ny andivelona hoe mampiasa satellite sy ny sisa amin'ny fanaraha-maso dia tsy hita mihitsy izay maharatsy an'izany fa zany raha tena mety dia zao ve zany ny arentsika eto dia ho lasa foana dia anahoana zany ty Madagasikara ty afaka 200 taona afaka 200 taona zany dia anahoana ty malagasy ty iza ny baiko eto dia anahoana ny taranaka malagasy any amin'izany 200 taona any arina zany dia misy ny sasany miteny hoe mbola ela be zany ela be zany raha fomba fijery anankiray fa misoko miadana io tompoko soko miadana io raha iresaka hoe are-pirenena sy ny sisa raha ohatra tsy misy ny fandraisana ndraiky fa mbola mitohy foana zao tapitry ny olona ny arenan-dranomasina faritany vahiny ny tany dia fefeny dia asiny pitbull ao anatiny ao dia ianao malagasy ary ivelan'ny tamboho ary dia ahoana zany satria betsaka ny zavatra ohatran'izany zany dia misy tena hoe misoko miadana eto amin'ity fireneny ity fa le vahoaka malagasy moa repitra ao anatin'ny fitadiavana tsy afaka hoe tena mandinika lavitra izy ny amin'ny ahoana sy ahoana moa zany ny tena mety ho fandehany ity raharaha ity fa rehefa tena kikisan'ilay fahatrany izy dia miodina ihany io lohany io misaina ihany io alohan'ny malagasy io zany fa zany mantsy ao anatin'ilay hoe fanaovana jeritodika avokoa ny tiana amafisina tena hoe maro ny zavatra asoroana eto amin'ity fireneny ity fa tsy natao dia rehefa tsy natao le izy dia mipotra daholy izao fahavoazana rehetrarehetra zao ny manan-katao sy manana rehefa potra ny tena olana be rofiny ny entany lasa izy makany ivelany marary izy manao evasanina izy hitany foana ny fomba ialany eto Madagasikara dia lasa izy makany ivelany fa ilay hoe vahoaka malagasy akapobeny zany dia eto miodikodina eto anika mitranga ny aretina dia andrakandramana daholy ty zavatra rehetrarehetra ity atao daholy zay hoe mahatsotsotra zay le hoe tsotsotra hoe zavatra tsy antanimbola be nefa ny mahasitrana fa misy mivita an'izany ny aretina misy be dia be tsy corona ihany fa misy tompoko no tsy vita ny resaka hoe tsotsorona ohatran'izany fa tsy maintsy miditra amin'ny hoe fitsaboana lalina dia lalina zay zany no tiana mafisina hoe le système de contrôle mila mipetraka io ary mila finiavana izay le hoe fanaraha-maso zay mahatonga ny firenena ny velany mandroso raha misy zavatra atao raha misy tetikasa atao projet io isika dia vao manomboka any amin'ny fahavitany sy ny ka manatateraka n'ilay asa enjana amin'ny atsipiriany ny fanaraha-maso na inona zavatra atao na inona zavatra atao dia mafy be nen'ny olona ny fanaraha-maso fa tsy hoe alefa fotsiny ihany ohatra fotsiny hoe resaka crédit ohatra amina toeram-piasana anankiray toeram-piasana misy moa ny atao hoe an'ny fanjakana dia misy ny atao hoe privé zany dia ato amin'ny asa-panjakana no tiantsika resana zavatra ohatra tsotra kely zany dia ny mpiasa zany mampiasa ny fitaovam-panjakana tompoko tsy rezaka hoe fiarakodia fotsiny fa fitaovam-panjakana ny na hatramina ramina taratasy ary rehefa hoe anaovana asa-panjakana ity taratasy ity dia tokony ampiasaina amin'izay fa tsy anaovana zavatra hafa ny resaka crédit na reny flotte reny ohatra misy ny manana an'izany any toeram-piasana asa-panjakana ho an'ny resahana raha vao mampiasa n'iny crédit iny ianao zany dia tokony asa-panjakana no ampiasana azy fa raha ohatra zany ohatra hoe
rahetsy ariary ohatra lay crédit ohatra amina telefona zany ananan'le olona anankiray de io rahetsy ariary io tokony ampiasaina amin'ny asa-panjakana fa raha vo amin'io crédit ianao no mampiasa amin'ny hoe besoin privé anao any miantso any an-trano hoe inona ny loko ao aza atao be si raha tsy asa-panjakana zany inona ny dirany lokanao any an-tranonao any amin'ny asa-panjakana nefa le crédit dia ampiasaina amin'ny asa-panjakana asa-panjakana egalina asam-bahoaka ka raha rahetsy ariary ohatra le crédit dia ny atao hoe ny 2 ariary lasa anaovanao besoinanao personnel any fa ny ambony nanaovana an'le asa-panjakana de efa tsy mety zany izay anefa mila contrôle fa izy keo aloha tsy hoe raha masy ohatran'ny hoe zazakely sy an'ny ery fa na izany na tsy zany raha vo raha-mbahoaka tompoko de mila fanaraha-maso satria tsy an'olombitsy Madagasikara fa i Madagasikara dia amin'ny rehetrarehetra any malagasy zay mbola mitonona hoe malagasy ity Madagasikara ity ka raha ohatra hoe misy ny olombitsy miala amin'ny lalana tokony ale miala amin'ny atao hoe tondrozotra tokony ale inona moa le tondrozotra fotsitra fa tsy ny lalam-panorenana ny fahefanao zany de ao anatin'ny fanajana ny lalam-panorenana io ilay lalàna fototra de misy moa zany kipitsopitsony isan-karazany any rehetrarehetra any fa rehefa tsy misy zany zay fanaraha-maso hoe averinety foana zay na impolo na injato na impiry raha vo tsy misy ny fanaraha-maso dia miborika any amin'tsizy ny raharaha ohatra anankiray raha mbola ny zanahan'ny frantsay sika dia ny mpahitatara miteny an'izany hoe marina fa nampijalian'ny frantsay tsika tamin'ny andron'ny fanandevozana fa tamin'ny andro fanjanahantany fa tsy ny fanandevozana akory tamin'ny andron'ny fanjanahantany satria tonga ny frantsay de ny frantsay raha nanafoana n'le resaka esclavage zany teto Madagasikara fa ny anjareo indray tonga de hoe colonisation nataony fa rehefa lasa ny frantsay na inona tenentsika na inona tenentsika nisy zavatra napetraky ny fanjanahantany teto ka natonga an'izay dia teo ny fanaraha-maso amin'ny Tsipriana rehefa misy zavatra atao de misy ny suivi tena mipetraka amin'ny Tsipriana zany fa nohon'izay tateoriana dia lasa tsy araka ny tokony izy tsony ilay fanaraha-maso tao anatin'ny ilay izy zay zany no tena amafisana aloha amin'iny lafiny anankiray iny ka io tafiditra ao na resaka corona io na resaka fanaovana fotodrafitrasy io na resaka ty amin'ny resaka hoe toe-karena io rehefa tsy misy ny fanaraha-maso na ny système de contrôle na suivi sy zay lazantsika azy any dia tsy tonga na tanjona sy tsy tonga any amin'ny vokatra tsara metraika aty amin'ny malagasy ilay raharaha tafiditra ao ihany io resaka hoe re-pirenena na arena kibon-tany ny arenany ranomasina rehefa mety hoe arena rehefa tsy misy ny suivi zany dia manao ny ataony izay manao ny ataony rehetrarehetra any mbadibadika any zany eto amin'ny firenena ary le manao zavatra tsy mety anie izy tsy mipotra fa any ambadibadika any izy manao an'lisy fa ny vokany no zakain'ny maronisa ao anatin'izay anisan'ny sogadina ihany koa tamin'ity taona ity zany ary mbola iainana hatramin'izao ny resaka hoe resaka kely toe-karena indray sika de io rehefa vo ny toe-karena de tsy maintsy vo zany ny sosialy le resaka vidim-piainana isako fanena aminareo zay ny anany eny de ahoana ihany te vidim-piainana ity hoy isako mihetsika de vidim-piainana tafiditrao ny resaka sakafo tafiditrao ny resaka fanafody izay zavatra azo vidiana rehetra nefa mifarany taona ohatr'izao zany dia x3 x4 x5 ny filana eo amin'ny isa-tokantrano satria miatrika farany taona sy andray ny taona vaovao zany de izay ny hoe vampitaona fety azy zany hoe mitombo ny filana zany amin'ny isa-tokantrano rehefa mifarana ohatr'izao ny taona fa le ety miatrika an'le filana eo ihany ny eo ary tsy ampy ny karama tsy mihetsika fa zay karama omen'ny mpampiasa ihany fa le filana sy ny adidy tandremo fa misy adidy koa iny zany tena hoe atao iny de zao moa zany tonga ny corona de hoe aza mifampitsiditsidika aloha fa hoe manahira nyty corona ty de jereo am'izany fa lay hoe mahamalagasy mihitsy no vo satria rehefa tonga ny taona vaovao dia fomba ny malagasy no mitsidika ray aman-dreny ndray aman-dreny amin'ny akamaroany efa osa
dia zao zany zao misy ny corona dia asa tsy diana amin'ny SMS tsy diana amin'inona sa amin'ny Facebook fa amin'ny malagasy nefa zava-dehibe ilay tena hoe fionana mifanatrika dia mifakahery miaraba ray aman-dreny fa amin'ity zany anahirana be ilay toe-javatra ilay corona nefa azony soroana tany am-boalohany mihitsy fa tsy nataon'ny tompon'andraikitra ny fisoroana azy. Dia eo amin'ilay resaka hoe vidim-piainana mialohan'ny andraisan'ny namana indray ny fanohizana ny famakavakana dia izao ilay izy. Raha ny vidim-piainana eto Madagasikara dia misy miteny io ne tena vokatry ny corona dia nikorotana ny toe-karena aza miala bala fa tsy Madagasikara eny ny tratran'ny corona fa mandana makany Algérie efa nitenenina teto fa nindry zareo mandeha ny toe-kareny ary sika efa fantatra hoe raha miditra eto corona io ka miparitaka eto ka manao an'ity le hoe mihiboka ity tsy ho vita ny fitondrana malagasy ny anatitra sakafo isan-tokantrano eto Madagasikara maraina atoandro oriana hoan'ny vahoaka malagasy. Ny firenena matanjaka aza tena tao hoe tena sahirana ny teny mihitsy enjany ity vao mainka fa isika izay tena hoe firenena any amin'ny rambony eo amin'ny fiarekarena amin'izao fotoan'izao efa fantatra hoe tsy ho zaka izany kanefa moa zany dia io izy io fa mbola miainana ao anatin'ny fiatrehana n'ilay raharaha sosialy eto amintsika dia tsy misy ny hoe mirakla hoe tapitapika eo fa misy foana ny anton-javatra mahatonga ny fahavoazana na hoe anton-javatra mahatonga ny fahombiazana zany ka aza mieritreritra n'izany ao anatin'ny 3 andro na ao anatin'ny 5 andro na ao anatin'ny herinandro dia hidina ny vidim-piainana satria fanjakana ny teny hoe ataovy izay ampidina ny vidim-piainana ao anatin'ny 3 andro tsy mamorona izay fa niarana naheno daholo sika tena antany izay poay toe-karena isan-karazany mihitsy io zany tsisy hoe momba amin'ny fanjakana na tsy momba amin'ny fanjakana fa tonga dia resaka hoe teknika hoe ahoana possible ve zany amin'izao zavatra miseho zao dia nisy ny teny hoe raha ohatra le izy ka voasoroka daholo ny zavatra tokony soroana tany aloha tafiditra ao ny resaka corona dia tsy ho mafy toy izao ny fiatraikan'ny fitangany vidim-piainana amin'ny isam-batan'olona sy amin'ny isa-tokantrano. Marina fa misy ny krizy fa tsy mitovy ny krizy izay iainana raha toa ka nisy ny fepetra mialoha ny raisana sy fisoroana sy ny hoe krizy iainana tsy nisy fepetra tsy nisy fisoroana tsy mitovy ny fiatraikan'izay ohatran'ny accident ihany io raha mandeha mafy ilay fiara dia ka mitranga ny accident dia mafy be ny vokany mety hiteraka hatrany amin'ny fahafatesana fa raha nandeha mora izy ka nitranga ny accident dia ohatr'izay ihany koa zany nitranga vokatr'ilay accident tsy hitovy mihitsy zany tia nandray fepetra dia meloa itya tsy nandray fepetra dia meloa dia rehefa tsy nandray fepetra dia meloa dia ny sahirana sy ilay vahoaka malagasy efa mantra no hiatriakan'izay toe-javatra zay zany le izy zany hoe ny fahavoazana zany eto Madagasikara miatra amin'ny vahoaka malagasy dia lasa tonga amin'le fiteny hoe tsisy aniran'izany hoe ho sahiran'izany fa noho ny tsy fahaizana any ananina na noho ny fahaizana mamemposy ihany koa satria le fahaizana zany ampiasain'ny sasany amin'ny zavatra hafa le izy dia rehefa miasa amin'ny zavatra hafa le fahaizana dia le maro anisato no mizaka ny tserany eny le izy tsy hita hoe matematika be hoe eo fa ny tena grave amin'ny eto Madagasikara tompoko dia misy soko-miadana ny fahantrana misy soko-miadana ny atao hoe fitotongana ny toe-karena tsika mantsy metrehtra ohatra nireny hoe firenena zerana bomby reny dia io vapotika Kore tamin'ny 1900 tamin'ny taona 50 tany moa le ady be tany Kore io vapotiky Allemagne dia ino no hitantsika tamin'ny 1945 fa tsy reny ihany no fampitehana fa ny fampitehana tena manahirana dia idely hoe fampitehana moramora eo amin'ny resaka toe-karena ity dia potika moramora amin'izay ihany koa ilay sosialim-bahoaka dia miena ny antsoina hoe taham-pahavelomana ao amin'ilay firenena anankiray zay zao tena nahavariana mihitsy tato anatin'ny atao hoe tamin'ity taon'ity mihitsy satria manao bilan tsika mandeha le ferapara hoe maty ny aniny jerena ny taonany 7 taona
matony anina jerena ny taonany 5 taona, matony anina jerena ny taonany 5 taona. Zany hoe mbola eritreriny mihitsy zany hoe olona tena tokony ao anatin'ny heriny olona tena hoe mbola mamokatra amin'ny resaka asa zany kanefa dia andosany fahafatesana. Tsy hidirantsika lala hoe inona no nahatonga ny fahafatesana fa samy manany antony io. Fa zavatra hoe hita fotsiny zany dia tena hoe tena vokatry ny krizy sosialy sy ny toe-karena izay tokony no maivana ihany dia lasa mafy be ny fiatraikany no mahatonga zany toe-javatra rehetrarehetra izany. Amaranako ny anjarako amin'ity resaka fanadiadiana sy atao hoe bilan dia amin'ny resaka manodidina an'izay ihany resaka asa. Miteny ny fitondrana hoe nensika 300 ny fiakaran'ny arkarena sy ny sisa kajy ambony latabatra zany. Fa fomba ahoana no ekaran'ny arkarena raha ohatra ka tsy misy ny asa. Zay, ny asa efa misy rava. Io ane raha hoe potika nisy orinasa nisy nandoro tamin'ny 2009 fa tadidio tsara fa aty amin'ny taona 2024 mbola misy fiatraikany reny. Raha hoe tena hoe mandinika tsara sika fa tsy hoe mahiny de vita mbola misy fiatraikany ary orinasa izany no hoe potika dia zany ny tena zava-doza indrindra amina firenena anankiray any Russie so dia tsy fantatsika fa enjany zany Vladimir Poutine zany faneny Vladimir Poutine tonga dia hitsiny mihitsy hoe iza daholo ny mpandraraha, iza manana orinasa mikatona na hoe manana fahasairanana dia mivoriny ireo tompon'andraikitra ireo na tsisy hoe resaka hoe nidorana na ohatr'izany fa resaka fitantanana sy ohatr'izany dia nalain'ny Poutine tompoko ny taratasy dia efa nataony tao le fehezanteny frazy inona votoatin'le fehezanteny izao tompon'andraikitra amin'ny orinasa zao dia efa natao point dia eo ianao zany mameno fotsiny dia manaiky fa tsy maintsy manao zay mahatafarina ty orinasa ity ao anatin'izao dia manao sini dia nisy anankiray niodikodina tia stylo izy sy Vladimir Poutine sy osinio dia nanao sini dia avereno styloko na ataonao ohatr'izany mihitsy ka niendralao moa zavatra fa satria tsy hoe ny fanjakana no hoe maninona fa resaka tsy fahaiza-mitantana ilay izy dia izay no nanenjana ny Poutine zany tamin'ny trangan-javatra tany Russie. Fa ny eto amintsika zany dia tsy hoe ny tompona orinasa ny tsy te hiasa fa no nitsindry isan-karazany sy hoe sepitra amin'ny tontolon'ny toe-karena dia tsy afa-miaina intsony ilay orinasa ny any vany ivelany amin'io mientana mitobaka ihany zao fetan'ny krismasy avaiza daholo reny Guirlande sy reny le bolina kely be dia be reny avy any Chine ny sinomy matavy ny orinasa sinomy matavy ny malagasy mankalaza ny Kristy fahaterahan'ny Kristy ny kristianina fa ireo mpivarotra sinoa betsaka ny tsy kristiana misy ihany kristiana fa vitsy ihany zay fa nandeha tany fa izay le izy satria ny endry zareo izy mahay mifamelona izy mahay mametraka tsara hoe ohatr'izao ny toe-paina amin'ny malagasy misy entana mifanaraka amin'iny dia ianao zany malagasy manjifa manamanana ny malagasy ataontonony misy entana mifanaraka amin'izay hoe fahefa mividy zay tena mpanana be dia misy entana mifanentana amin'izay zany ny endry zareo ary tena hoe mifamelona zareo fa tsy mifampinana fa isika mifanohitra amin'izany no zavatra mitranga tsy toizako betsaka ny momba an'izay fa anjarany tsirairay no mieritreritra zany ka eo amin'ilay hoe fampitehan'ny asa aza manantena arkarena hiakatra eo raha ohatra ka aty amin'ny tontolon'ny asa no marary dia hoe sotomina indray mpandraraha avy any ivelany akaty Madagasikara iza mpandraraha akaty ny jiramanao ny herinaratra ao tsapaina ho tamin'ny herinandro zay tsapa tamin'ny aparay satria naneny be le aparay zany nanao an'izany hoe simba angapy ty aparay ity tsapaina 168 volt kay le courant miditra ao nefa 220 misy ary fitaovana tsy 220 no afahana hoe tena mampiodina azy tsara fa hatrany amin'ny 230 volt fa le izy 168 anao orinasa dia ahoana fa ngamo hoe maharaka anao panneau solaire daholo izy zany mbola atao hoe source énergie ihany koa zany fa mbola mila zavatra kipitsopitsony isan-karazany dia ny eto manana mbola eo ihany koa eto aminao tsy misy fandriam-pahalemana vao mandeha tsy ianao dia voaentaka firy ny vazaha voaentaka eto
tsy hita ny passeport, tsy hita ny carte bancaire, tsy hita miapanapa-neraka Antananarivo satria voary paosy. Dia iny anefa miparitaka any ivelany any dia aingana be ny vaovao dia hoe iza no andeha ho any sy ny sisa. Ka izy ity zany tsy vitany hoe resaka fotsiny fa tena hoe jerena ny zava-misy ary rehefa hitsambo dia tena mifototra aretina tsaboana. Fa rehefa tsy vita no mitsabo tsy maninona mihitsy no manipogan raha ny box. Fa tsy hoe mandrasa 2023 sy ny sisa fomba fiteny zany. Fa ny am'izao aloha no hitan'ny malagasy fa ny tsara marina dia ny hoe tsy mbola nisy farany taona ohatrany tamin'ity 2021 ity fa tena eo fiatrehana ny aretina fa le arikarena -7 tsy zay ny namorona an'izany fa ny raisam-pirenena ny teny an'izany hoe -7 ny arikarena ny malagasy kanefa ny tsy tokony ho zay no zavatra misy zany. Io tsy vitany hoe ka le izy tsy fidiny atahoana ko ngamotsika nanantena hoe aretina kosa dia misy miteny an'izany mantsy hoe ka le corona kosa zany aretina ko ngamo misy manapo aretina. Io za hoe mantsy-n'le ramatoa zay satria tena nasika be mihitsy izy ny teny an'izay dia hoy za mantsy azy hoe tsy omena tsiny ianao satria tsy manana fotoana enona vaovao fa manomboka amin'ny 9 maraina ianao dia tena hoe repitra mitady vola mamelona ny ankizy madinika dia tsy miditra ny trano ianao raha tsy amin'ny 7 alina fa raha ohatra ianao naharaka an'le vaovao tsara dia tsy teny an'izany satria areto tsinoa avy any Chine tany io no tonga teto. Le aretina tsy manatongotra fa tonga eto dia tonga eto fa le aretina nisy olona voa dia nandeha fiaramanidina dia niditra teto Madagasikara dia miparitaka zay no natonga an'le izy ka izay zany dia atao hoe fampatsiahivana fotsiny afahantsika misaintsaina tsara. Anahoana zany ny 2022 eo amin'ny resaka sosialy, eo amin'ny resaka toe-karena dia zay tsy mampitahotra mihitsy fa ny zava-misy ny tenenina aminay mpanao gazety moa dia hoe inona ny antsoina hoe fait. Zay aloha tsy ny analizy mandeha aloha, tsy mifanehoan-kevitra mandeha aloha fa inona ny antsoina hoe fait. Inona zany ilay zava-misy. Zay le izy aminay filozofia ny fanaovan-gazety zany mahay an'izany daholo izay nianatra asa fanaovan-gazety. Inona aloha le fait. Tsy hiditra amin'ny resaka hoe 5W fa lasa miditra détail be amin'ilay izy fa le zava-misy aloha. Dia raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany amin'ny fanombonim-boan'ny 2022 misy miteny hoe ganagana mody io taona io tsy haiko hoe ganagana mody makaisa dia mbola hoenjakenjana ny toetra raha amin'ny resaka toe-karena sy amin'ny fiariana isa-tokantrano amin'izay le hoe 2022 zao. Io zao vao farany teo le hoe ahoany ty etra-trano midangana be dia vao tonga le taratasy avany dia nisy olona tonga mihitsy teto dia hoe tiany anay tamin'ny herintaona dia ty izy amin'izao dia samy sanganehana. Zany no zava-misy aloha zany ka dia anjarantsika no misaitsaina ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Zay no azoko ambara aloha momba an'izay lafin-javatra vitsivitsy maromaro zay namana faniry fa hitako misy mpisehatra manaraka eo dia ho tohizanao indray ny fandarana miara-manonja amin'izao miara-manonja farany amin'ity taona 2022 zao ndao ary. Lavalava rina zay fa ao anatin'ny tena hoe patsany tsara mihitsy ny fanazavana rehetra. Iresaka lafin-javatra hafintsika rehefa avy eo satria isika ihany koa dia mesaka ny mampita ny vaovao arak'izay isiny vaovao izay mahakasika ny fiainan'ny firenena ka mialoha an'izay satria ny namantsika ihany koa tsy maintsy mba miomakomana samy hafa fa ny zavatra rehetra ny resahantsika zany rina tato anatin'ity taona ity dia tirany elidio ty no mamitana azy zany. Tsy dia fanoantsika rina mandefa hira ao anatin'ny fandarana fa andro any moa fa maranana fandarana dia ho alefantsika ity zany tena nahay le mpanakanto ary le mpanakanto zay dia hoe mpanao kanto mihitsiny dia tena mipetrapetraka tsara mihitsy ny tony le hira dia anjarantsika mihaino sy mandray an'izy hoe zava-misy hita ny mpanakanto eny anivon'ny fiarahamonina fa azo lazaina fa mahafitana zavatra maro mihitsy ty hira ny elidio ty dia ho alefantsika vetivety hira ty dia iverina iomana iverina eto indray zany zahay miaraka amin'ny aloha hevitra hafa zany eo amin'ny 4 na 10 minitra eo izy ty fa samy mihaino tsara ny tonontsika mba hahafahantsika mijery tena zany tokay le fiainam-voaka malagasy amin'izao fotoana izao.
solom-bavambahoaka ave stefbit nagnakoriny agnaty vilagnanareo agny magnodidigny zay ato fa maro ny tsy minan-kanigny nagnakoriny agnaty poketranareo agny fôny aty tsisy vola karaha mafahely lany amy hanigny vakitaregny nagny amy faritry kiviny Antananarivo samsahiragna na masikiny toragnareo mpagnarivo olo jiaby miara magneky fa fiainagna mafe fiainagna mafe tsy vita ny tantanagna fa jusqu'andafe jusqu'andafe lany fagna lajapenagna ty manahiragny lany fagna very fagna vidipenagna zegny miakatra very fagna mety tsy zaza raiky matsapa fô maro rany tsy mbadiky fiainagna andavanandro anaova zegny globy mivadiky ofantragno tsy takatra vola tompitragno tsy mahay tsisy tsy hiniako ny finatragno fa fidiram-bola na enatify kapôgnambary tsy azony vola rivo olo jiaby fanigny miketriky zisky alignandro mitady raha hoanigny marandraigny antoandro sariva tsy homagna vare tsy mihinagna vare jaly karakôry loatra iagnana ty zagnahare oazagnahare facturany jirama mivoaky isam-bôlagnan-tegna diva itapy vahoaka magnefa lafo kanefa jiro isan'andro maty vidin-draha tsy mijanona miakatra sahiragna ny fokon'olo kilongena manonga tsy tapaka lafo ny menaka sira tongolo lany fagna lajapenagna ty manahiragny lany fagna very fagna vidipenagna zegny miakatra very fagna lany fagna lajapenagna ty manahiragny lany fagna very fagna vidipenagna zegny miakatra very fagna Stefano Stefbitse le nouveau terroriste de la musique malgache rien dans ça fanjakanye mba tindrovinareo za madiniky ko mamitaregny zay azafany mba za ilikiliky za efa miaritry mafy mangidy na hanigny fa tsy voavidy korontankenagna feno valizy ze tanandianagna jiaby krizy lany fagna lajapenagna ty manahiragny lany fagna very fagna vidipenagna zegny miakatra very fagna lany fagna lajapenagna ty manahiragny lany fagna very fagna vidipenagna zegny miakatra very fagna io moa zany raha ny elideo hoe solom-bavam-bahoaka ny lohatenin'iniry iny a tsy ahitan'io any amin'ny tele hafa nareo fa eto amintsika ihany zany no mandeha akoatrany any amin'ny radio sasany samihafa angambany mba hoe ao anatina fandaharana ohatran'izao satria mahakasika fiainany vahoaka amin'ny ankapobeny mihitsiny zany de resahantsika satria zavatra ny resahana zavatra iainana zavatra hita maso zavatra ataontsika hoe tena fiainana ankapobeny fiarahamonina tsy namboarina zany ary tsy nisy ny safidy an'izany fa vokatra ny zava-misy a de iny isy tena voafitana atao anatin'izay era mihitsy ny hoe tena lany fanahy vidim-piainana ty miakatra ho zay lideo zay a de voaresaka atao daholo ny anaty vilany teto a tamin'ny herinandro nyresaka tamintsika hoe mivarotra vilany le fianakaviana tompoko satria hoe tsisy sakafo de vilany varotana de taitra ianao fa andrahona amin'inona le sakafo rehefa aveo
zany zavatra iaina malagasy amin'izao fotoana izao akoatran'ny mivarotra fandriana mivarotra armoara mivarotra télé sy ny sisa mampalahelo le malagasy na anaty vilany ny anaty poketra sy ny sisa rehetrarehetrany tena potika le fiainan'le malagasy noho izao endrim-pitondrana misy amin'izao fotoana izao ka efa eto akaiky eto moa zany ny mpiaraka amintsika izy tao anatin'ny herinandro maromaro zay vahiny izay efa zary lasa tompotrano moa izy zany le matomotarso rakotondrina alleloia iresadresaka amitipitina andalo any am'izay hoe lalan'ny adevitry ny raiky am'roapolo sy roa arivo zay de nalelanelan'ny adevitry eny rehefa misy vaovao de androtsaka vaovaotsika raha ohatra moa misy vaovao anatina actualité zany resantsika izany satria zay moa miara-manonja zay ananantsika tombony lehibe am'izao fotoana izao ndao alohantsika iraba ny andriamato motarson miarabanao faniry dia miaraba koa ireo mpanaraka ny fandarana miara-manonja miaraba manokana andro zareo any Lyon sy any Toulouse zay ny antso mba asivo rangao anelanelan'ny krismasy tombo avao efa mipetraka tompoko any programa farana androany izy de amin'ny 10 volana janvier ambara aminareo ihany zany hoe efa zay le izy fa dia tsika rehetrarehetra zany mba manao fety dia miveryntsika matanjaka kokoa tsika makaina kely maka recul kely aloha dia miverina tsy hoe mivatravatra tsika fa tena mitondra ny herijika rehetra ilaina hoentina hiatrika izao taona 2024 zao sy ny fomba fitantanan'ireto mpitondra fanjakana hafahafa reto tena hafahafa ty mpitondra fanjakana ty hojerentsika eo moa inka dia merabanareo rehetra samy hotahin'ny tompo avokoa tompoko neniary mialohany tena hitafatafahantsika iresadresantsika zava-misy fiainan'ny firenena ny lalovana ndraiky am'roapolo sy roa arivo Zokobe Motarson de ndraso alohantsika andalo kely anty adevitry momba senisy ACC ty satria tamin'ny ny fiaranay tamin'ny izy moa zany teto dia solombambaoka mamy Rabenirina de niresaka nyty resaka androm-panjakana ity hoe inona no zavatra mitranga de zavatra mitranga tamin'ity fiainan'ny firenena tamin'ty 2021 ty ary niresaka an'izay koa niaraka ny mpandrindra nasionaly ny antokotiko Madagasikara Jean-Claude Rakotondrina Roger ny amin'ny hoe andretrezana ny nananganana ny anterimeran-doolona zay tsy ao anatin'ny lalàna tanteraka mihitsiny zany ary efa nanaovan'ny filohan'ny anterimeran-doolona tamin'izany fotoanandro zany Andriamato Rivo Rakotovao tamin'ny volana janoary fitoriana teny ny ACC ny ACC moa izy zany lay azo lazaina hoe tsy miraharaha amin'izay resaka famakinan'ny texte zay fa ny azy de la voie de 100 mètres nandeha arak'izay tiany nanaovana azy lay lalàna teto amin'ny firenena de na tsy ampy aza lay collège électoraux ahafahana mifidy les grands électeurs tamin'ny sénatorial dia natao andretrezana tao zany rehetrarehetra ity sénat ity nefa na le androm-panjakan'ny anterimeran-doolona de fa nanaovana fitsaram-bahoaka tamin'ny volana avrily tamin'ny 20 sy 2 arivo teo amin'ny palais des sports hoe tsy ilaintsika tsony ny sénat mandany volam-bahoaka zany institution budgetivore ny vola amin'ny sénat dia ananganantsika université anaovantsika parc solaire anaovantsika lalana fa io le filo ihany mila an'le anterimeran-doolona de le 13 nataony 20 le tetibola nefa mifanahatsana tamin'le 13 ihany aiza ma budgetivore amin'izany aiza ma austérité na hoe isiny lay hoe fitsitsina amin'izany rehetrarehetra zany teniny tsy atao be fa mamerina azy ny sarotra tonton mota ao anatin'izany adevitra zany nanao andetrezana koa ny amin'ny hoe satria lano mandat non renouvelable 7 ans le ACC de nanaovana an'le ACC le fabrication amin'ny loranjo mihitsy le izy dia zay le tsisy tsony le séparation de pouvoir fa izy menakavy ihany nanao tetim-panorona tao arak'izay mahafanorona azy zay avy tato ny any sasany de natao tato amin'ny ACC de mivadany sasany nafindra tato de ny akamakamany sasany natao tato de le namanamana tany ampaky natao tato izy menakavy ihany mifanao ananana kely rehetrarehetra tao anatin'izany rehetrarehetra zany akoatran'izay ny seny zay fatatsika moa zany fa adevitra be mihitsiny ny amin'ny fametrahana an'le hoe nanana anjara tao anatin'izany lay tompona ndraiky mpanjakana zany lay filoham-pirenena
de le ACC hitsara n'le raharaha le filoam-pirenena ho candidat le ACC hitsara n'le raharaha nanona n'le solotena ao anatiny le mpanao gazety ny savoritaka tanatin'le ho lavitry ny mpanao gazety ny teo anivon'ny fitsarana tapo ny nanana fifidianana indrona verina dia lay olona napetraka samy hafa ihany koa dia vadiny mama ihany no natao folohan'le seni avy eo zay akaiky any dada dadafara fa tsy dada moa zany akaiky any dadafara atao anatin'le azo laisina fa tsy mitombony zany daholo fisavoritahany zavatra de efa hita tato am'le seni tato am'le ACC le séparation de pouvoir de hitanao ato am'le seni koa le hoe séparation de pouvoir de efa lasa tonga mialatsiny tonga eny ambony fandrina le séparation de pouvoir mampalahelo le izy de entina mitreka anatin'le androm-panjakana le izy satria ato ihany mpivady ato ihany no samy omena andraikitra satria eo koa le efa tsy manana olona de voatery manaonao foana ny fanovana gouvernement moa efa tsy resahantsika ntsony ny fikitihana am'le hoe membre raiky ny gouvernement sasatsasany manala ministry ny fahasalamana manala ministry ny fampianarana manala ministry ny fampianarana ambony sy ny fanabeazam-pirenena de mivadibadika eo daholo de manala ministry ny angovo tam'ty fanjakany ty daholo nisy an'zany de nanao an'le karazana mini remaniement sy ny sisa de tiandray zany hoe gouvernement d'action tam'ty taonty daholo ny misy an'zany re matorakotondrina motarson alleloia ka ho alefa tsika aloha zany ty sary tamin'ny fandalovan'ny filomarika Ravalomanina tamin'ny fianaratsoa ty ny aona tamin'ireo tompona ndraiky ny antokotiko Madagasikara dia niresahany ny momba ny seni sy ny ACC dia rehefa avy eo tsika miverina ao anaty atevitra. D'accord. Iantoka indray ny alabato eto Madagasikara amin'ny fifidianana rehetra ifandiby eto Madagasikara ny ACC sy ny seni amin'ny endriny vaovao io. Nolazain'ny mpanohitra atram'izay fa tsy azo antoka ny ACC sy ny seni amin'ny endriny vaovao. Fa inona tokoa ary no tena anton'izany? Ny filohan'ny toka de njeny ray zay. Ny filohan'ny republika voasorozao de azo antoka fa irosaka. De manana droit izy nentsy. Ka raha io an'iny fa de ny filona dinina de azo lazaina ametrany. Fa tsy afaka metana seni ho rafitra avy eo tena mihitsy. Sisy tsy miandamy amin'ny antoko na volona politika mihitsy ny lalàn'io. Rehefa avy ny antony. Ino tsara. Ny filohan'ny republika voasorozao zay mety ho candidat amin'ny fifidianana de afaka maneno olona iray. Izy rey zany zay nino mihitsy firotsaka io. Ny sena sy ny antenimieram-pirenena zay arim-panjakana politika akombany zao fotoana zao no maro misa ao amin'ireo le arim-panjakana ireo de manana fahefana kosa hifidy olona iray avy. Ny sena zany sy ny antenimieram-pirenena manana olona iray avy sy ny antena. Raha ireo arim-panjakana telo fotsiny de efa mazava zany fa tsy maintsy olona mpitondra daholo no mpikambana anaty seni. Azonao tsara izy ny ACC. Ny ACC de izy no arim-panjakana mitsara ny raha-mpifidianana tsy mamoaka ny fokom-pifidianana ny fomba ofisialy. Ny ACC au cours de constitution ka rehefa de omena fahefana hifidy olona anakay sady tsara izy zany de nolo tsara no mpitsara izy zany lui zay zany sady juge parti zany zay zay manomana tsy mpikarakara ny fifidianana. Ny ACC io zany de sady mikarakara ny fifidianana no mitsara. Koa izany misy fifangaroana raikitra ao anatin'ny ACC. Mba hitsinjovana ny tombotsoa-bahoaka sy ny tombotsoa ambony ny firenena de tsy sasatra namerina ny antso efa nataony hatram'izay ny filomarika Ravalomanana. Ny fiarahamonimpirenena ireo ray aman-dreny ara-panahy sy ara-daza mba hanaofika eo amin'ny lehibe mba hahafahana ireo fanagana hevitra amin'ny fanaganana lafitra tena maleo kely hikarakara zany fifidianana ho avy zany. Raha fifidianana resana resako manao antony avokoa mba hatsara avy hatsara ireo asany zao tiako resana zany hoe samy malalatsika renao na le ACC na le seni any amin'ny tsisy daholo. Ty tarikatia natao tamin'ny 30 octobre 2021 de nalefa manerantany izy ty io ny alefay
gasy izy io a de nasina teny faritsaiko io tato hoe notre la préparation de l'organisation des élections à Madagascar de namenany zareo ty namenany FFKM no zany tsika zany a de tokony miaraka zany zany akory tsy milaza hoe tsisy ny fifidiana isy foana naroviny ary nafoana zany kanala io daremana tsara na tokony volona manarefitsika. Efa resy tanteraka ankehitriny ny vahoaka malagasy noho ny tsy faiza mitata ny mpitondra ankehitriny dia hita sy tsapa ny mpitondra ny tsy fahombiazany eo amin'ny fitantanana firenena ka izay no antony ray anomanany izao alabato izao satria efa tsy matoko tena intsony. Ny antoko tima etsakilany dia efa nanambara fa tsy anaiky ny alabato intsony ka isorohana izay mety korotana mety iseho aoriny ny fifidianana no antony izay antso nataony ny filomarika Ravalomanana izay. Iny zany ny famotinana zany a ny dian'ny filomarika Ravalomanana tamin'ny fianaratsoa ary feonana tamin'ireo tompon'andraikitra ny antoko tima atao anatin'izany a faritany fianaratsoa teo aloha zany anatin'ny automatsiatra moa izy zany zao fotoan'izao zany a F1 sy F2 zany. Fa ny zava-dehibe misongadina ao anatin'izay dia le hoe mbola miantso ny filomarika Ravalomanana isian'ilay hoe concertation nationale na fikaonam-doam-pirenena ahafahana mandinika mikasika ity fifidianana ity satria ny lesoka sy ny lesona tamin'ny lasa dia ahafahana misintona ho an'ny hoavy dia ny fisian'ireo tsy fahatombanana sy alabato sy ny doublon tamin'iny fifidianana 2024 iny ka mba tsy isian'izay satria rehefa naheno fanazavana ny eton'ny filomarika Ravalomanana teo momba ny seni ny firafitry ny seni izay voameram-pirenena maleo tena misarana fifidianana dia hoe mbola hisy risika na resaka fraude électorale ngeza be zao zavatra hitranga izao dia izay zany ny tokony ampamailo ny rehetra. Efa nandefa taratasy teo amin'ny sehatry raisam-pirenena ny antoko-tiako Madagasikara sy ny filomarika Ravalomanana mba hanaitra ny zava-misy ary ny antso ny fiarahamonim-pirenena ihany koa sy ny acteur politika ny antoko politika rehetra izay hisehatra anatin'ny fifidianana mba handinika sy saina amin'izao zava-dalina izao satria izany no tsy maintsy hosorohana mialoha dia ny amin'ny hoe hanimba sy hamotika ny firenena ny fifidianana izay iainana ao anatin'izay alabato izay. Ary matoa motarson tonga dia izay angamba no adevitsika tamin'ity taona ity dia tena niazakazaka ho ahy le fametrahana androm-panjakana ary androm-panjakana izay tonga dia hoe ny bolisatra avy hatrany androm-panjakana izay tonga dia hoe sampona avy hatrany ny fivoakana tao anatin'ilay fomba ny terahany zany sy ny potrainy iny ny zava-misy ahoana ny atrehintsika an'izany no avy. Misaotra anao faniry na amin'ny fitenenana ny zavatra hita teo moa zany ny filoha Ravalomanana nanazava tamin'ny Tsiprieny mihitsy ny antony raha tenenina mitsotra le izy amin'ny ana dia hoe biaise avy hatrany le resaka seni sy le resaka ACC amin'ny resaka probabilité moa zany hoe ny zavatra tokony ho ataony hoe manaiky maro satria zao olona nitendreny le président daholo ny akabiazany reto izy dia hanao la voie de son maître ary zao eo amin'ny fomba fitantanana firenena ngery faniry dia zao hoe misy principe zao hoe mba manome fitokisana ny rehetra ianao zany angeny tsy mampanjary an'ity Madagasikara ity tsisy mahatoky an'ity Madagasikara ity zao ny rafitra apetraka ao enao olona ho candidat raha tsy ho candidat nge izy resaka hafa indray zay hoe mba kely mifanovana fa enao olona candidat amboarinao hifanaraka amin'ny tombontsoanao daholo le tombontsoa le zavatra rafitra apetraka ao tsy mirindra nge zany ary reto olona reto ohatrany tsy dia mahaizay zavatra mirindra zay fa inona ny azy ny ahoana moa ny fiteneny zany inona ny azy ny zavatra tena mahamaika azy le ifehan'le fifidianana tena zavatra tsy manjary mivandravandra be ara le hoe fitiavatena sy ny zavatra hoe biaisé les structures dia zay tsy mampanina azy fa zay no apetrany ka tsy mandeha zany tena tsy mety io arariny raha ohatra hoe filoha Ravalomanana nanao hoe miantso ny rehetra ny hoe ny FFKM ny société civile sy ireo ray aman-dreny be eto amin'ny firenena mba hiara hidinika inona ny mety atao fa raha izao zavatra fitrangany ACC sy ny CENI izao tokoa tarika antsika ho any amin'ny zavatra hafahafa nge zao ry faniry satria tsy misy olona anaiky
anao fifidianana hoe baikoinao daholo ny rafitra rehetrarehetra amin'ny fian'le fifidianana, ny intérieur baikoinao a, ny CNI baikoinao a, ny ACC baikoinao a, dia andeha ho azy anaiky ho azy ny olona rehetrarehetra, tsy mandeha amin'izay lohanany zany. Ary zao efa fomba fanao an'ity fanjakana ty mihitsy a, ny manao an'izay zavatra tsy de mametraka mitady fitokisana amin'ny olona zay. Zao a miverina kely amin'izay ary faniry amin'le resaka le hoe inona ny tranga tamin'ity 2021 ty, -7% ozy ny FMI sy ny Banque mondiale ny taux de croissance. Tena on a touché le fond ozy ny fitenenana. Ary ny hitako any amin'ny zavatra any amin'ny anany de zao hoe tsy hoe anisan'ny firenena mahantra ntsony Madagasikara ny tenenan'ireo mpamatsy vola azy, fa tena hoe firenena mahantra indrindra eran-tany, le plus pauvre. Zay ny fomba ny tenenany azy. Ka zao raha atao zany ny hoe récapitulation, famehezana ny zavatra nitranga tamin'ity 2022 ty a, de zao tsisy zavatra nandeha araka zay tokony ho izy hoe teo ny Covid, teo ny Covid aloha, fa na tsy Covid ary a, fa amin'le fomba fitantanana tsotra fotsiny de mandaingalainga kely sa lehibe zay moa resaka de manao zavatra tsy de marina loatra, manao contrat amin'ny piasa de tsy aloha karaman'le piasa fito volana, de ilaza ianao fa hoe manao digitalisation no mahatonga an'le izy tsy voaloha. Tsy marina zay ry faniry. Io sorata amin'ny ministre ny finance hoe amin'ny loi de finance 2022 io, ny pension ny ray aman-dreny no natao digitalisation, numérisation na données nge zany, fa tsy de teny be fa ny hoe mbola fantôme sy ny etsetra. Tsy marina zany, tsy marina zany, fa tena tsy sahirana mambola ny fanjakana malagasy. Mahatonga an'izy marina fa ministre miteny hoe misy vola ao, mety misy 100 milliards ariary ao. Vao marina ny resaka an'izay mihitsy zay sy député membre Bendrina. Ka mety hoe 100 milliards ariary ny ao hoe misy vola, fa tsy mahavita ininona ho an'ny firenena ka zany 100 milliards ariary zany. Tsisy dikany zany raha hoe ataotsika any satria raha ataotsika hoe 10 000 milliards ny budget, 5 000 milliards ny 6 mois zany a, any amin'ny hoe inona moa izy teo 5 000 milliards 6 mois zany, 6 mois de 2005 ny 3 mois de 800 milliards ny 1 mois tapabolana zany 400 milliards. Tsisy dikany nge zany, tsisy dikany zany. De ahoana le piasa menao contrat fito volana ngery faniry, mivoaka ny trano nge reo olona reo eo anatrehany vady aman-janany a hoe andeha hiasa hikarama. Fito volana tiarina izy mbola tsy mandray vola, de ilaza reto. Ary tsy le ministre kosa aloha no niteny hoe digitalisation no ataonay, fa atao le merana andorany fotsy miala tsiny a, fa tena teneniko mihitsy satria nanaraka an'le izy a, fa tena tsy marina ny tenen'le olona hoe manao digitalisation zay, fa misy fonctionnaire fantôme. Tsy piako eto ny zavatra mivakiko tany anatin'ny loi de finance 16 200 eo ange, 16 200 fonctionnaire ao amin'ny finance amin'izao. Ny zavatra hitako anefa ry faniry rehefa nanao zavatra tany a tamin'ny taona teo alohaloha teo, latabatra atsasaka ty ngamba ataoko hoe 2 mètres ny diamètre, misy piasa efatra, tsy misy asa fa samy mipetraka eo fotsiny, fa piasa onreo tsy misy asa taony. De ohatr'izay ny sasany ary a ao anatin'ny efitra anankiray mifandimby fa tsy misy birao akory le piasa, de mifandimby aty amin'ny centrale io, aty amin'ny ministère finance io. Mivoaka ny sasany a mirava amin'ny 12 a, de miditra indray le sasany maka toerana. Ka zao l'izy tsy fantôme fa tena surpopulation mihitsy. Ka io raha mpitatana marina le ministre ny finance, io aloha no averina makany amin'ny tokony ho izy hoe olona tena miasa no ilaina, fa tsy olona hoe ay misy an'izao de io moa le paipaika rehetrarehetra ao amin'ny ministère ny finance ao zany, de lasa be dehibe ny zava olona recrutena ny asa nefa tsy misy, de lasa mitombo be le dépense, budget ny
ministeran'ny finansa ange no nisan'ny ambony ao anatin'io budget 2022 io fa ny budget ministèren'ny population ny femme sy ny na social 0,9%. Zay zany no hitranga amin'ny 2022 zany hoe raha misy zavatra mitranga any atsimo hoe kere tsisy volange atao am'izany am'izay 0,9% zay faniry ao anatin'izay fampandehanany raharaha de raha misy zavatra mitranga zany zay nge no mahatonga ny amerikanina sy ny banque mondiale hoe manome fanampiana ho am'izao ho an'ny kere any amin'ny farany ary tsy omeno tantaniny reto fa efa io ange exemple efa nitrange efa hita hoe tsy mandeha am'izay loany ny fitantanana an'le izy manao tonga ianao amin'ny hélicoptère sy ny etsetra de mangazo 2 kilao sa 3 kilao no ataonao am'le sase tsy fantatro hoe ohatrinona ny vidin'izany mba azotsika tsaina ihany angamby vola prometiavana aminao amina 600 millions de dollars zany no ataonao de mipaka sara be debe de tsy hita de zay nefa tsy miverina hoe isaky ny 3 andro indray mandeha iny de zay ve le fanampiana hoe iedina am'le kere ny orana tsy misy so ihany mahatsiaro amantsy teto le président Ravalomanana tany Toliara le hoe tany izy ny lakamisy de ny zoma de rehefa iresaka izy de teny hoe avy ny orana de gaga ny olona hoe inona mahatonga nga président teny hoe avy tokoa ny orana ka zao ny olona ohatran'ireny manam-pinoana ohatran'ireny tena marina mihitsy le teny soratra masina hoe misy mibitsika ao aoriana teny hoe zao tenenina de lasa ny teny avy tokoa le orana de gaga retolona hoe fa ahoana ary ty de lasa ohatran'izany ka ity tsy ohatran'izay le izy fa mangazo no entinao ny orana tsisy de zao zay tapitra tsy mirindra mihitsy tena marina raha hoe ingénierie no atao amin'ny fitantanana ny firenena tsy misy ingénierie mihitsy io ry faniry zavatra tenenin'ny banque mondiale raha moa teneniny anina hoe mba halaivy ny DBM miresaka aminareo mpitondra tsy mahay mampiasa ny DBM efa tram'izay mihitsy ange tsy mahay an'izany izy ny DBM nefa ohatrany hoe tableau de bord économique amin'ny Madagasikara zay mihitsy mifandikana azy amin'ny teny gasy angamba asa teny gasy moa zany sa ahoana tableau de bord fa zao zavatra satria zao inona nahatonga an'le resaka fahafantarako azy mba hampiakarana ny hetra de novainy ty ministre ny finance ny resaka TVA amin'le zone France hoe tsy mibénéficie an'izay tsony ny zone France atoato fa hofoanana io satria fa ohatran'ny hoe 10 taona zany izy de tonga amin'ny terme 10 taona ianao dia tsy renouvelena tsony io fa foanana io satria fa vitanao le 10 taona ka na mivarotra ary ianao no hoe amidinao amin'ny société iray de efa tsy miatra tsony io TVA io zavatra mampalahelo ao anatin'le izy faniry zay ange le esprit hoe manao benchmarking hoe manao analyse comparative ianao mitady investisseur tady olona mpampiasa vola ho amin'ny firenenao hampiakatra ny IDE inona matery azy nakaty aminao satria ohatran'ny hoe eto aminao zany mba tsy mandoa TVA eto aminao mba misy sécurisation na investissement tsy misy an'izany aloha eto tsy misy an'izany eto de ohatr'izay zay matery an'le olona makaty manontany an'ireny donné reny inge izy de zay no mahatonga azy makaty fa zao tsy manana an'izay akory ianao tsy manana hovainao le zavatra eny an-dalana mahatsiaro eto dirikabin'ny ministère minina le nyteny hoe zay mbola nadiady amin'ireo olona manana permis fa ny sasany tsy miasa akory dia amidiny le permis de tsy mety zany tsisy ihan'ny fanjakana tena fahadisoana be vava nataon'le dirikaby ary ny prime ministre minina pays de tokony hijery an'le izy fa zao nge raha ame exemple eto projet Soalala nge am'izao namidy hoe 100 millions de dollars tsy mbola nanao drilinina nge ireo sinoa reo hatram'izao zao izy nefa hivarotra an'le projet Soalala de enao ara ve fantatro fa tsy hanao an'izay kosa aloha fanjakana malagasy
hoe ho amidin'le tompon'le permis zany a izy raha sady tsy mbola nitrandraka tsy mbola misy tsisy nininana nataony inge zay ka zao kosa nge andraso aloha tenenina amin'ny olona ihany na tonga an'izay a nidina be mihitsy ny prix-ny fer nidina be raha tany amin'ny $200 izy ny tonne tany amin'ny 2012 a lasa ty amin'ny $70 izy a tonne taty amin'ny 2015-16 a de tsy afaka manao satria tsy possible fa zao tenenin'le dirikabo mantsy hoe le olona tsy niasa akory de amidin'le permis ka ianao ara ve afa masa anafoana ny permis le $100 millions nge tsy fantatra hoe nakaiza ry faniry raha toka $100 millions marina zay fantatro hoe tena zay satria le seky mihitsy nalain'le sinosary nge izy namen'le seky olona tsy ministra nge namenan'le seky zay fantatro zany ry tiatra vodindromarotra iny zay mihitsy le varotra fa zao nge ny tena mampalahelo hoe hoanareo ho any Soalala ho any Marivoay tsy rapaka mekandrefana varatra amin'ny faritry Soalala iny a tokony nanaovana ny lalana iny manara-tsandry makany Soalala iny nge party amin'ny vola $100 millions io e saingy izaralizy ry faniry ka tsika nahazo an'le collégium nataony de zay le kianja maki justifiena tamina kianja le vola zay zany fa zao dipensisisa tsy resahana mampalahelo a le olona any Soalala ny eritreritra mbo hoe androso ny fiainana mbola tsy hitan'ny olona mantsy zany hoe misy projet miny mipetraka fa tena miova mihitsy ny fiainan'ireo olona rehetrarehetra manodidina n'io projet io satria ary na mpivarotra ohatrany hoe aty Moramanga no manao zao Ambatovy mpivarotra nge na ny avany Fianaratsoara tonga mipetraka amin'iny hoe mba misy vola miodina eto amin'ity faritra ity ny école vazany anaran'le école le piasa satria tsisy anatra ao raha EPP no tsisy asa eo ny fitsaboana araka ny tokony ho izy de marisika faly ny olona mandray anjara ao anatin'izany tetikasa zany ny lalana moa amin'ireny tsy maintsy atao tsara afaka mivezivezy na ny tomobile kely ara tsy manahira évacuation sanitaire tsisy tena milamina zany fa ity le olona any Soalala zany nanomboka tamin'ny 2009 efa mba nieritreritra hoe ho atao le lalana Marivoay makany Soalala tsy nisy na dipangady anankiray ara le vola tsy hitany nalehany zavatra fantatro zany zay angamba ny kompania niaraka tamiko ry faniry no anisany nanao étude ngeza indrindra tamin'ny faritry Soalala io tamin'izany fotoana zany 27 kilos ny document misy expert anglisy expert australiana expert avany andy nanao an'izany étude zany document efa 27 kilos de zao rehefa lasa n'io sinoa io namen'ny sinoa moa le vola teo daholo ny le bebe ny tao amin'ny ministère minina de inona nitranga faniry taty arina heritaona sy tapany taty arina nandoavana an'le vola de nisy taratasy tonga avany ambony avany amin'ny cabinet ministre zany hoe makany amin'le chef de service mba ataovy hoe $50,000 ny vola budget azonareo tamin'ny taona ohatrany hoe tamin'ny taona teo tezitra le chef de service $5,000 raha tsy misy tsy maninona anao sainao anao 50,000 50 tsy mahavita de tsy nisy tsy miverina tsonikosa aloha izy zay le zavatra de nakaiza zany vola io de ohatr'izay ka zao tsy mahazaka fofom-bola manko reo tiako resana ary faniry hoe raha manao récapitulation inona marina ny zava-nisy tamin'ny 2021 niezaka nanampy an'reto olona reto ny FMI niezaka nanampy an'reto olona reto de nanao azy hoe zao atao mba hiaingany ny toe-karena malagasy ataovy ny bonne gouvernance ataovy ny état de droit anao état de droit avy anao de zao no ataonao CENI zao no ACC ataonao tsy mise en confiance ny olona nge tena important eo anatin'le zay ny tena zava-dehibe ao anatin'ny fanaovana tetikasa regny mila matoko daholo ny olona rehetra hoe manana
mahatoky an'ireo mpitatany ireo ianao a mahazo volo ireo a iasany a ary tena hiasa araka ny tokony ho izy ireo a de avy ny olona manao hoe zay raha nga mba hampiasa vola ato aminareo sy ny etsetra fa ity a tsy ohatra zay le fipetraka le raharaha je zavatra atao ny état de droit marina le ministre ny fitsarana ohatran'ny hoe mba mikezaka fa le ny autre ohatran'ny hoe mandeha président raha valomanana ary a banana amin'ny lalana mandehanany fa fehezina toanana tsy amorolona iange nefa tsy hoe andeha hitarika olona hoe anao zavatra tsy mety izy efa ny teny hoe misy zavatra ho amboarako aminareo tany Tuléar le hoe andro lahady de tongavinareo zay de ka ny lizy inona mo mitranga zay ko lizy rehefa tsy mahatoky tena nge ny olona de zay foana no mitrange nanao izy mantsy tany Tuléar ny vavany tsy misy olona tsony any trano any atao Tuléar fa reto amin'ny arabe daholo ny olona tonga valikafatra rehefa aveo a mbola betsaka lolo hitany izy nefa nitatitra be deaizy izy am'le lahady izy nitatitra be deaibe a na tonga an'ireo olona ireo fanao moa zany amin'ny zavatra reny de zao sanganasany zareo de rehefa be tonga le olona rehefa aveo nizoma fotsiny a feno de bano tsy hanao an'io sabotsy a lahady a fa tena ho zava-doza ny tranga eto hoe zay inona moa hoe zava-doza zay hoe hita fa tsy nahavoan'le olona nanaraka ny président Ravalomanana reto olona nangonina tamin'ny fotoan'androny a ny sehosehoana hoe nyzahozahoana zay de zay ka inona ny zavatra tiana ho resahana reto olona reto a volana février 2021 izy nangataka fanampiana tamin'ny FMI a taty amin'ny volana kaiky ny volana juillet nivoaka le hoe anomean'le 312 le DTS de namoaka 69 millions ino moa misy engagement sy ny etsetretsetra iny de zao tsy atondro zareo araka ny tokony fanarahana le izy zao ara moa izy ja mahagaga fotsiny le FMI hoe hoanao ho atao ny renforcement de capacité anareo a ho ampianarina zany le gasy le mpitatana le mpitatana manko le renforcement de capacité manko zany faible lisana zay manao mauvaise gouvernance lisana ka zao ohatra ny fijeriko azy ohatra ny tara be le réactivité n'le FMI nefa ny fahafantarako azy aloha ny réactivité ny américaine ambony ihany a angana ihany izy fa tsy fantatro fa mba hoe par diplomatie koa ngamba de mba tandremana ihany le hoe tsy froissé tsy anoitoyana n'le fihetseham-pon'le fanjakana malagasy dia inona moa tizy teo tsy de kourdosiny loatra amin'le hoe renforcement de capacité de nefa taty aoriana ataony hoe raisony DBM miatrika ny fivorian'ny conseil de ministre mba hanoro anareo hoe inona ny tokony atao satria le thème rehetrarehetra ao anatin'le tableau économique nge ny thème anankiray mety mbola misy paramètre maromaro hoe ty tokony hokotihana ty tokony hokotihana de ohatra zay daholo izy rehetrarehetra de zao reto fanjakany reto nge ohatra ny tsy hanao an'izay fahafantarako azy ry faniry satria zao be de be ny zavatra voakitika ary tsy araky tsy nieritreritra n'izany mantsy izy hoe ireo ny pilote azy ny tsaroko tany amin'ny 2009 ny rahalahy Herzo Razafy Mahaleo ministre finance eny de niteny tamin'ny Benja Razafy Mahaleo Benja Razafy niteny tamin'ny président io tsy zany ny fomba fanaovana azy de nalany teo ny ho de nalany ka le ohatra n'izay hoe reto aniny reto lazainy hoe efa etondray ny DBM ataony présent io fa tsy anontaniany ko zany nge zatra mety mitrange fa zao raha tena anao tsika ho fampandrosoana amin'ny firenena mila fehezitsika tsara daholo zany ary fifampatokisana eo amin'ny samy malagasy aloha de mila mipetraka tsara ka raha io CNI sy ACC io tsy manampy amin'izany io ary ny olona vao mijery bulletin économique any Maurice nge Maurice ny île Maurice zany mivoaka foana za mahazo foana mensuel tsy haiko isaky tsy mensuel zany fa alohan'izany ary ny revue hoe ny firenena any ampitany mamoaka hoe ay
atokisana tokoa ny firenena Maorisy azo any matanjaka be toy ny business izay toy ny business any Maorisy tena mbony manao izy ka zao eto amintsika vao mijery ny olona hoe ahoana tsara moa Madagasikara ahoana ny firafitry ny firenena président de misy ny fonds souverain misy ny ACC voalany le ACC ina nakatoan'le hoe gouverneur reto olona reto ahoana mo ny fomba hoe atokisanao an'ireo ACC reo nefa tsy misy an'izany ao anatin'ny constitution anao ty zany ny potra voalohany ty zany no ekenao tonga de fa rava le fampitokisany arariny raha ohatra hoe teny président Ravalomanana hoe tsy mandeha am'izay loany ty fireneny ty fa aloha mihitsy miverina miresaka mba hahatonga an'le izy ho hitany hoe aiza ny marimaritra iraisana am'izany zay tsy maintsy zany inge fa zao raha ohatra hoe mpanohana anao no ataonao hoe tsero iza moa zany ahoana moa zany mba hoe apatokisan'ny olona tsy ny olona eto Madagasikara ihany fa na ny olona any ampita ary tsy atoky anao am'le zavatra ny tena hoe votran'le élection hoe crédible transparente tena accepté par tous ohatra zany any le izy ahoana no anananan'le fifidianana an'le crédibilité raha ohatra ka izy rery ihany sady mpilalao no tompony kanja no arbitre no izy ihany koa no kapiteny manahirana be le izy de raha ohatra zany misy olona miteny tsy mety famboary de tsy tokony ho tesitra andrareo satria fatandrareo tena hoe pertinemment le zavatra hoe tena tsy mety ary mandeha any amin'ny lalan-diso le izy inona ngamba velontsika eo fa ho tonga any amin'ny adevitra ray mbola nafana tamin'ity taona ty any ako ny matomotatra resaka société d'état fandraisanao maly any zay fa raha misy tena hoe tena société tena potipotika tena mitrotronga ny tany tena kofona tsy tafarina tena kely ny oxygène ny ampiaina azy de le jirama ory faniry iainanao ve aloha zany le jirama jiro sy rano ny zavatra mitranga eo amiko fotsiny eo am'le facturation aloha lasa hoe misy troisième tranche mantsy le jiro azonao de le maromaro no ataony any anatin'le troisième tranche de miakatra be tsy hita velively le anina fa ny tena tokresana hoe de eo koa de mbola hita hoe tsy marina ny tenen'ny ramatoa-minisitra zay indrindra inona ny zavatra nitranga ny teny ny banque mondiale ary efa nyteny tamin'ny président Ravalomanana reo amerikanina hoe misy zavatra hafa atao amin'ny jiramato fa misy fanodikidinam-bola sy ny etsetra ny tenen'ny président Ravalomanana akitso rano zany dia mivoaka le resaka herinandro après de inona ny zavatra ny tenen'ny ramatoa-minisitra rehefa hoe avereno vola io nga izy taitra akory izy indray ny tena ohatran'ny hoe milamina be sy jirama mamerina an'io rasy aloha fa ny jirama nge vahoaka malagasy nge no manome vola ny jirama mampiodina ny jirama fa maninona ny tsan'ny ramatoa-minisitra miteny hoe nareo vahoaka malagasy no mandoan'io jirama io ny ministra nge ny fahafantarako azy tsy mandoa jirama fa ny fanjakana no mandoa de lazainy hoe trampanjakana izy no mipetraka de lazainy hoe ny jirama ihany no mandoany io ohatran'ny hoe manana vola manana voarany ananina any ny jirama de iny no angalany fa tsy zay jirama raha ny tenen'ny FMI hoe mila amboarina fitantanana ny jirama fa be loatra ny vola mivoaka ary tokony ferana mihitsy ozy ny FMI ny vola mivoaka ho alefa mijirama sy ery Madagasikara de zay le zavatra mitranga ry faniry ka rehefa misy zavatra tsy miady atao mijirama de hoe jirama no mandoa azy jirama nga manam-bola jirama raha maka ao amin'ny trésor mba handehanany de ny trésor vola avaty mivoaka malagasy k iza moa zany vahoaka zany nandoan'le izy vahoaka mandoan'le izy ninana sy nanodina zay ka zao za mino fa tsy tokony ho avela ho afamainy reto olona reto ry faniry zay indrindra fa inona ny zavatra hitranga andeha ty ny taona 2022 23 moa zany le fifidianana fa maromaro ihany ny fahafantarako azy no akabe andeha ho any ananina any hoe aloha zay hiala moramora
ohatra ny anahirana izy ty fa tsisy afaka amin'io zavatra tsy metimety rehetrarehetra le io projet pagos io zany ao anatiny alohatsika dôly hitondra ohatra ara andriamato motarson zany satria izy io manko misy rapport succincte zany am'le audit de contrôle prestation de service zay location de voiture ny jirama 4 io zany de akaray fotsiny tsika izy ty manko zany a de le randratariana an'le teo alohan'le tsy manjary a de mbola toy zany le am'izao fotoana zao satria zay nefa no ny taritana vahoaka tany am'le 73 député zany a tamy 2018 hoe tsy mety zao a tsy araky ny tokony izy de lasa le syndicat fa eo koa mba tairitsika hoe aiza le syndicat ny jirama am'izao fotoana zao amina situation fa hitondra ohatra ray fotsiny am'le resaka pagos io zany satria nisy virement na 45 milliards d'ariary inge tao hoe compte BMOI any pagos nakany compte BFV any de olona jirama nanao azy zany a tena hoe utilisation abusif na compte bancaire ny pagos zany tao anatiny projet iny de aizany tsy ho taitra le mpamme vola hoe tsy normal zany satria tokony nisy ny demande na autorisation natao tany amin'ny banque mondiale tam'zany eritreto ato amin'ny compte le pagos no mandeha any amina olona manokana raha izay fa tsika mbola afaka mitantara ihany andriamato motarison hoe inona koa le nahapotika an'le jirama satria nanao be fandraofana daholo zay tonga tao aizany eritreretina ho an'izany mikarakara fetina noely tamina toerana ray teny antotam-penako ohatra ny teo anivon'ny jirama de 119 millions d'ariary no dépense salany am'izay satria tsaroko manko lo izy 22 décembre tam'zany androantsika tsy 22 décembre tsaroko mihitsy n'zay de ahoana ny eritreretanao an'izany mahazatra mipiasa ny jirama any amin'ny direction sisisa mampirevi ny zanaky mipiasa manao zay mahafinaritra mizara-bomon kilalao sisy fa mody maka artiste sy ny sisa de facturena 119 millions vola be ny lanina am'zany fa zany de efa misy risque ana zavatra afo zany mba marina ve zany zavatra atao zany ohatra manao reboisement ohatra ny ministère ny énergie tam'izany fotoana zany reboisement ny ministère ny énergie efa manana ny lela volana ho ampiasaina ny budget fa tampoka l izy alainao aty amin'ny jirama 30 millions d'ariary novana reboisement nefa ministère ny énergie zany a anisan'le fitantanana tsy mety zany mipiasa koa ohatra mahita ananatsika zany taratasy zany ary zany lafin-javatra zany andriamato motarison amina hoe misy piasa zao ao amin'ny jirama de mandeha manao fitsiriana de mahita any amin'ny faritra tsy nanan'iny misy hôtel am'zany de mandeha de rehefa mandeha ihany izy a de mitsirika izy de mahita inona zavatra hitany eo de zao misy compteur zay triphasé kanefa rehefa jerevatra zareo le izy constat hitan'le piasa zany de hoe seul ozy izy ny deux phases ihany ny passe par le courant am'le triphasé zany dikan'izay le phase anankiray tsy mandeha any am'le compteur de mametraka ny technicien ny jirama hoe ny conclusion zany a de misy volna na courant ao de constaté par voie du C le izy eritrereto tsara misy fisy teknika mazava zany ohatra ho azany meko zany de rehefa dinihana le izy de maka fanapaha-kevitra ina moa mesure prise en note zany de hoe bon coupurana fourniture zany ny famatsiana zany sy ny convocation le client de rehefa jerevana le facture am'izay rehefa totalina satria triphasé le courant mandeha eo de le deux phases ihany mandeha aty am'le compteur zany donc misy vola tsy naloha ao 16 millions d'ariary ao anatin'izany fa milamindaminy zany rehefa aveo misy olona mandalo any de milamindaminy zany rehefa aveo de inona nefa randray rehefa aveo le mpiasa andray ny toriny le client hoe tsy mahay ny asany mampiakatra an'le factureny manao ohatran'izao tsy ara-dalàna nefa constaté le technicien ny jirama trangan-javatra marobe ohatr' zany misy ny mampiasa mangalatra carburant anatin'le jirama de efa fantatra zao hoe tia misy mangalatra carburant zao le carburant litre voahodina atao ray ana sy ray anina le izy ary mampiasa le carte de misy ndray lay mampiasa an'le fiarakodia ny jirama amin'ny tsy tokony ampiasaina azy zany nge ny aina natao anatin'ny ty jirama ty de reny volo reny tambatambatra 45 millions d'ariary 30 millions d'ariary 16 millions d'ariary 20 millions d'ariary akoatry ny prime de performance nefa prime de rendement tokony misy
orinasa fahity ve de manao performance ianao de potika le jirama satria le tsy fahaiza mitantana mitody foana de lasa rapadango ny ateoriana lizy de zay le tiako tenenina hoe mbola mijoro ve le syndicat par rapport am'izany situation jirama zany ohatran'izany io hermady io tsy fantako ny hermady ny 50% karama ve sisa noraisiny le mpiasa sa mandray an'le 100% le karama fa raha mijery an'ity jirama ty tsika andriamatoa motarson mampatahotra même matraty am'le contrat d'achat na urgent na inona lizy resaka location na citerne camion citerne telo no anaovana location zay rano 18000 litres eo de orinasa kamakama sy ny sisa ihany de le location tsy hitanao mandeha am'jelony le camion sy ny karazana mamatsy an'le izy satria hoe zany no ahafahana manala an'le olona n'le fahasaranandrano fa bizina fotsiny zavatra mitranga ao de zao ndray miketrika no jirama sop potika le jirama tena potika le jirama am'izao fotoana zao de le vahoaka malagasy ny azo problème n'le rano tsy tonga anatin'ny trano ary tsisy fahamizatsiny zany satria ao anatin'ny fahasairana koa le vahoaka malagasy tratra n'le facture ambony be araka ny teneninao teo le jiro nefa tsy mandeha araka ny tokony izy le rano tsy mandeha le rano misy olona mihitsy nitaraina tamintsika hoe 10 mètres cube ny facturena taminay de avy eo 50 mètres cube nefa tsy mandeha le rano de le rivotra zany ny penao zatratra n'izany fa mais non tena ahoany ty zavatra ty tao anatin'izao fitondrany zao ny tena nitrangany sy fampite zany za mihitsy misy ihany le nataony le teo aloha satria misy ny tany saiko teo nataony le teo aloha fa mbola alovainy satria hoe anova zavatra anao zavatra ohatran'izao lay jirama am'izao fotoana zao nefa rehefa mahita no to vao mainka mandeha mino zany mikole any anatin'le fahampitena le orinasa ka le izy angery faniry lasa ohatrohatran'izao hoe inona moa ny zavatra nampianarina antsika zany taloha hoe ny infrastructure miteraka superstructure zany hoe ny zava-misy mandrafitra ny fisainana raha fa fihezina inona ny tiako resahana zao ireto mpiasa reto nanao ny tsara izy tamin'ny 2018 reny syndicat njoro tsara tara ihany aloha fa nanomboka tamin'ny 2009 nefa vaky lala tsara io jirama io aloha e dian'le ngiarasidy moa ratrapen'le zavatra nitranga tamin'ny fotoan'androny fa inona ny zavatra tiako resahana efa tratran'le zavatra nataony tamin'ny fotoan'androny izy izay tsy hoe manenjika an'izany akory fa ny tiako resahana zavatra mitranga zany zao zavatra hitan'ny olona eto Madagasikara hoe ry zalahy ao ambony eo manao kaparanjo izy ny fitenenana amin'ny zavatra rehetra de zao raha ianao ny fiainana me mafy me sarotra de ianao raha tena isy hoe mba hijoro eto ianao mba tsy alavo an'le firenena ohatra ny tsy mandeha am'zelo mifenao indray jereva le tao amin'ny santé le lanceur d'alerte le nitorina de le nasaina nandoa hoe anna 1 million d'ariary nefa izy mijavatra marina ny teneniny de zao zay le izy le olona mba teanao hoe tena anao soan'ny fireneko aranga fa teneniko ty zavatra tsy mariny ty lasa ohatrany tsy zay tsony zany zao mitenen'le olona fa hoe ahoana ny mba azahoako mananina kely miala ilany kely maka kely am'ty zavatra ty fa ty ange ohatry ny paisokady lanydry zalahy foany ty de samy maka kely lasa ohatr' zay nefa ran'le fisainana fa tsy mandeha arak'le hoe ty ny asa ataoko de ataoko apahitsiny ty ataoko apahamarinana ty de manana fifaliana dia mba mahazo tombo ny firenena za faly firenena ravoravo tsy zany tsony fa ny akabeazany de manao hoe mba aloha samy aka kely ko fa ry ngiatalenge manao kaparanjoko ohatran'izany lazainy faniry zany hoe fanofana tomobile eo de efa atao facture midangana arak'zay tratra ny fanofana camion citerne de ny akamakano sy ny etsetra de makapahany am'le facture ny carte carburant de angalana kely de nefa le olona le mamotika mahazo promotion lasa tale lasa zay de apetrapetrakety seravy zay le zavatra mitranga ministra tsy mahomby lasa tale général tamiko de lasa zay mampalahelo fa zay le firenena ka zao
aloha ngamba tonga de mba afaparitaka de n'izao hoe tokony tsy ho avela ho afamaina re olona ny olona ohatran'ireny fa misoratra foana ange ny zavatra ataon'ireny e na ahoana misoratra foana de mipetraka foana de azoko tiana foana ireny a na amin'ny fotoana na akaiky na ho lavitra dia iverenany ireny zavatra ireny fa zavatra mitranga ange ry faniry jereva moa ty ataon'ny ministry ny commerce ministry ny commerce sy industrie ny asany a ny zavatra ataony miakatra ny sima izy ny manao manafatra zay ange eny ambony ranomasina ny vidinay le sima de mba nidina kokoa ara le izy ory faniry tsy ministra ange zany olona io e ny ministra ange raha ohatra ka anina farafakeliny ataony a miantso mimpandraraha izy anafatra sima hoe misy filana sima maromaro eto amin'ny firenena manome donné izy a de ny mpanafatra no manafatra n'le sima fa tsy hoe ianao ministra no anafatra sima de ny ary amena ihany zao ny ary tsy asan'le ministra ary tena tsy fantatra le fa za mino fa fantany fa tena zay mihitsy no ataony eo anao afera ary zao hoe tsy midina ny vidim-piainana tsy manaparitaka an'le information izy hoe mila filana an'izao tsika de miasa ny concurrence de mba midina le vidim-piainana midina daholo zao anna resa mahakasika ny fiainan'ny olona rehetra zao a fa le ministra mihitsy ny manao afera tsy zany ange ny asan'io ministra io e tsy hanao afera ohatr' zany e fa manome information ho an'ny mpandraraha de mpandraraha ka rehefa resaka lasa mandraraha le fanjakana e zay de lasa panera raha lafoa le fanjakana lasa panera lasa fanjakana ve de manafatra vary de manafatra ciment ianao de ianao ihany koa no manao resaka inona moa ty rotsel teo koa manko tiako atongavana am'izay lafiny zavatra zay satria efa misy déclaration an-javatra efa tsy araky ny fitantanana n'le finance manko zany resahako zany satria ianao le teny dibe nanitikitika amin'ny vavako lizy fa tsy voateniko teo azafady ka inona moa ty izy teo reny resaka rothschild reny ange ry faniry fa ahafantarako azy rehefa manao appel na service ohatran'ireny ny fanjakana de mazava ny terme satria tsy tonga de hoe ande izy de resaka amin'ny rothschild fa raha vao zay népotisme zay resaka kamakamo zay fa tonga de manao appel na offre de service izy hoe mila zao zay de ty ny terme de référence de izy amin'ny mahavaly an'izy a rehefa rothschild amin'ny mahazo azy a de zay fa ineniny reto a nendry zareo a tsy zany le izy fa le resaka zay le fomba fiasa mihitsy eto amin'ity fanjakana ity a zay metimety aminy no antsony ka tsy mampatoko a zany ary tsy atoky an'io fanjakana io mihitsy ny olona raha hatrany amin'ny marsa na volana juin 2022 aloha tsy mbola isy atoky an'io fanjakana io ny olona am'izao satria vao miteny hoe ahoana moa ny eo de ny ACC ahoana tendren'ny président dolo de ny olona de efa mihemotra ahoana ny seny tendren'ny président eo ny olona de tsy misy mahatoky an'io ka raha hoe ahoana ny ampitombony ide nofonofo zany tsy misy an'izany tsy isy an'izany mihitsy fa le mise en confiance ny investisseur ange no important 5.2 zany zareo ny taux de croissance 2022 possible ave zany hoahena ny espace vectoriel hoe raha nytiako resahana hitanao faniry am'le taux de croissance hoe panier de la ménagère mantsy ny tena andrefesana an'iny de panier de la ménagère raha am'ty andro ty ataontsika hoe mba vary 2 kilao isam-pianakaviana isan'andro ataonao ange io hoe vary 2 kilao sisa de raha hoe hena tsasa kilao de ataovy hena 7 kilao de zay ny espace ampiasainao donné mety mahazo hoe 3% ianao fa raha mijanona am'le hoe fanaon'ny olona hatramin'izay ianao zany tena le kajikajy amina statistika mihitsy zany fa tena tsy mahatratra an'izany izy raha izao eo am'le gestion na covid misy 850 millions de dollars izay tena mbola angataham-panazavana ny fomba nandaniana azy io manko le adevitra hoe nitatan'aretina sa nitatam-bola ry zareo de fa zao le tamin'ny lasiny moa zany zay mariny zany
ny olona tsy amy volanao fotsiny hoanina de ho alefanao ary amin'ny compte any Dubai na any Panama Papers na etsetretsetra mangataka fanazavana ny olona fa mba mangataka amin'ny banque mondiale sy ny FMI fotsiny mba ho aingakaingana kokoa le réaction zareo eo anatrehan'le zavatra tarazoko be eo amin'le zavatra efa tsy mety miadana be ny réactivité andry zareo de lasa manara-pohatra mibanga amin'ny alina ireto le zavatra am'le izy le fitantanan'le Covid ange tsy fantatro ry fanirina ny zavatra hitako no tsy mety na zay mihitsy le izy le ohatrany hoe voan'ny Covid ohatra ny teneniko saintsa zay ny teneniny sa ohatra hoe ay tao asone rano vongo roa Teria Manoro 3 Taria Tomasina 10 Tananarivo 5 zany ve mizarazara ohatr' zany sa de hoe 500 no voan'ny Covid tsy misy filazana magaga angedy zao hoe ny olona rehetra any andafy rehefa miresaka an'le hoe zao ny voan'ny Covid de midefinira mamaritra mihitsy izy hoe ay zany cluster ay zany tena fohy be misy de apetrany mihitsy hoe amin'ny tontorany tony de efa mitandrina ny olona rehefa mahita hoe eto amin'ny toerana eto tena be de be ny Covid de efa mitandrina ny olona raha mandeha eo raha tsy maintsy andeha eo fa ity toatrany tsy misy répartition le hoe isa fa tena ohatrany hoe io fotsiny de tsy fantatra hoe ahoana ny fipetraka io inona le ana na le zavatra tenena hoe ay tsy mahazo mivorivory mihoatra ny zato tsy hita hoe mihoatra ny zato eo tapy-tanety ve sa any anaty trano tsy de fantatro loatra le izy faniry faniry angamba mahita an'izay ihany i mo mihoatra ny zato ny zareo moa zany mety izy aminazy fa raha ty amin'ny mpanohatra tsy mety le famorena olona hafahafa misy le fitondrana fa amarana anazy de matomotarson zany ho anao ny taona 1.24 raha angatahako bilan ianao zany négatif sa positif ory faniry ahoana no apositif an'io tsy zavatra tsisy mandeha am'izay laoniny na le fitantanana an'le fanjakana ny vokatra azo angeloha de efa hoe nisy Covid ka tsy nety nisy vokatra na fampidiran-ketra nidina ambany be fampiasam-bola nidina ambany be fampiasam-bola moa raha ohatra tsy resaka afa-tsy ny budget namena ny aide namena ny tamin'ny Covid ary tsy hita ny ankabeazan'le fanampiana fa tohatran'ny 4-4 raha ny vidiana fa tsy haiko loatra ny hoe mahavita an'le Covid ve zany location na 4-4 de ny akama samy akama ihany de tsy haiko le izy fangaro be daholo ka izy nge tsy 4-4 ihany betsaka koa ka rehefa fitinina le izy hoe inona zavatra nitranga tamin'ny tena mila ahitsy ary de zao tena tokony hiazakazaka ireto mpamatsy vola anampy anao renforcement de capacité an'reto mpitondro reto mba hitsiny le zavatra makany amin'ny tsara kokoa ary de mba hoaingana ry zareo hiasa de mba ilamindamina ny vahoaka malagasy fa raha ohatra zao le ministra ny manan-karena ny ministra ny commerce izy ny manao grossiste izy ny manao importateur izy ny manao distributeur fa tsy misy zavatra ataony de ohatr'izay ka tsy mandeha am'izay laony tsisy lafiny zavatra mandeha am'izay laoniny eto amin'ity firenena tiako ahoana moa ny hoe raha fitinina zany le tamin'ny 2.24 inona tena Madagasikara touché le fond ozy ny fitenenana tena any amin'ny farany latsaka ambany mihitsy firenena malagasy ny fiaina ny fianakaviana malagasy tena mampalahelo tanteraka de asa fa dia mirary soanareo mpanaraka ny fandarana rehetra samy hotahin'ny tompo am'izao farany taona zao dia mirary krismasy sambatra sy taompo avao feny fifaliana ho an'ny tsirairay avy engane ka dia hiatra tokoa le renforcement de capacité resahany reto anina de iovarak'izay reto mpitondro reto de mba metimety kokoa fiainantsika angamba fa raha ohatra zao mialatsiny ry faniry tsy hoe mirary loza ho an'ny fireneko tsy zany fa mialatsiny de zao fa mbola lavitra noho izao indray raha filatsaky ny
filatsaky ny fiainantsika rehetrarehetra dia misaotra tompoko. Iny ary dia misaotra ny Andriamatora Kotondrina Motarson tsika zay niaraka tamintsika tamin'izay devitra famakafakana fanadidina famaranana zay hoe fomba fijeriny 124 zay sady fomba fitondrana fomba fijery amin'ny raharam-pirenena fa mandroso vaovao aloha zany tsika amin'izao fotoana izao satria ny fatapatatra zany de hoe 730 ny voalaza fa tao anatin'ilay lakana zany Francia zay MS Francia zany zay rendrika tany Soanerany Vonginy zany le niala avy tamin'ny Mananara ka ny vaovao zany fantatra amin'izao fotoana izao de hoe tafiakatra 470 no hita nandritra n'izay fikarohana tao anatin'ny 720 ora zay tao anatin'ilay hoe 730 zany hoe manomboka mivoaka zany chiffre zany manodididina ny ofisialy satria ny APMF moa zany no mamoaka an'izay de ao anatin'izay 470 hita zay dia 50 zany ny velona somatsara ary tafiakatra 470 zany reo vatana mangatsika zany nareo nodimandry vokatry ty hoe tobo an-dranomasina ty ny sambo MS Francia zany de fa misy sambo roa miasa amin'izao fotoana izao fa avy ray avy amin'ny APMF de ny ray avy amin'ny Marine nationale zany Zodiac zany io miasa io de aty amin'ny sisiny Sainte-Marie iny satria tany nahitana an'le roapolo vaovao le razana roapolo reo zany taty amolona masony Sainte-Marie lavitra de lavitra le izy nidona taty Antsiraka le sambo no dobo de taria Sainte-Marie zany no hita le roapolo akoatran'le hoe taty faridranomasiny Soanerany Vonginy zany de mbola misy any zany lakana miasa amin'izao fotoana izao 470 zany no nodimandry vokatr'izay zava-misy izay Rina Arabe Mananjara vaovao moa zany de tonga de zarahantsika ingana mampalahelo ny zava-misy fa zay moa izy raha ohatra ka ataontsika ny fitsinjara kefla. Iny ary mamaraparantsika namana faniry dia tsara ny manamarika moa zany fa ny fivoaran'ny isa tamin'iny loza iny zany dia hoarahanareo eo ihany marina hoe ny miara-manonja no farana amin'ity fotoana ity aloha ny amin'ny taona 120 fa na zany na zany ny vaovao de mandeha foana eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada ary ny tambazotra tserasera maro samihafa izany. Eto ampamaranana dia tsy hainy tsy saotra n'Andriamanitra aloha satria raha tsy teo izy tsy tafita ny taona 120 isaorana ihany koa ianareo rehetra izay nanaraka na nakahery ihany koa na isika teto Madagasikara na ianareo maro be any ampitan'ny ranomasinany tsy voatanisa fa dia ny tany Afrika, ny tany Azia, ny tany Eropa, ny tany Kanada, ny tany Amerika, ny tany Amerika Atsimo dia niaraka taminay teto foana ary dia ny fitahin'Andriamanitra hatrany no irosaka amintsika mianakavy ka na inona atao hoe fahasairanana tena hoe enjana izay ny anjady tamin'ny firenena malagasy raha iny taona 120 iny dia tsy kivy isika satria isika dia manam-pinoana ary ny teny mitinantsika sosany teny hoe misy an'izao teny malaza zao hoe aty amin'izao tontolo zao izy no ahitanareo fahoriana nefa matoky izao efa naresy an'izao tontolo zao zay any amin'ny jaune 1633 tapany faharoany misy an'izany ka izany dia entina ampahirezana antsika mianakavy marina fa mety ho enjakenjana ny 220 ho hitantsika eo fa mipetraka foana ny hoe lalako sy lalanareo ho ilay nahary fevitra sy fevitrareo dia akintsika amin'ilay nahary fiainantsika iray manontolo tapitra ny fandarantsika tamin'ity fotoana ity isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany samy tahin'Andriamanitra sika mianakavy voaloha matoko.